Wala bisa zaga-zaga masalah nafsu. Quando si allenta un vento, durante Sisti ini, ambil orang tu. Tu kan kayak famisa. Iya. Masalah cara volunteer di dapat masalah. Desde ni sahabat saya.
Susu di bola mana? Ya, saka-saka mas. Efa mivora ka androan'ny teknisiana aza mitabataba eto alohan'ny micro mihitsika raha azo atao. Eno any amin'ny fasady amin'izao.
lasa manao an'izany hoe
Iaramtsangantsika siretona ny rafanentanana hazakazaka masina. Rehetra ao amin'ny tompo tonga eto isika amin'izao alahady fa 10 Mey 2024 izao hideran'Andriamanitra hanome voninahitra azy ny amin'ny isan-keritaona ny sodapartany iarivo avaradrano. Riavana rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Amen. Hideran'Andriamanitra isika iara-maki ny salamo 500 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9 ary dia ho arahantsika ny fandaharana iombonantsika izany. Iombontsika amin'ny salamo hideran'Andriamanitra miaraka manao hoe Alleluia. Miteraha'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Miteraha azy amin'ny habakabaky ny heriny. Miteraha azy noho ny asany lehibe. Miteraha azy amin'ny voninahitra. Miteraha azy amin'ny fitsivana ny somara. Miteraha azy amin'ny fitandrisondokana. Miteraha azy amin'ny ampongatapaka sy ny dia. Miteraha azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Miteraha azy amin'ny kipansona maneno. Miteraha azy amin'ny kipansona tsara feo. Aoko izay rehetra manam-pofinaina samy iteran'i Jehova. Amen. Santa
miombona amin'ny vavaka fiderana isika. Andriamanitra ray, zanaka fanahy masinao, mideranao izahay amin'izao andro alahady izao, raha afaka miombona eto indray, manome voninahitra anao, ankalaza anao Andriamanitra, isaotra anao any amin'ny fitahinao tompo, ka nampiombona anay eto amin'ny synodaparitany iarivo avaradrano ity. Mideranao Andriamanitra ny amin'ny tahinao anay, na aviaiza na aviaiza, miombona eto ihany koa amin'ity anio ity. Mideranao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana tsy hita lany, atolotra ao anay, ka afahana miazakazaka miombona amin'izao fanimpom-pivavahana isan-keritaona, izay indray mandeha monja ao anatin'ny taona, iarahanay mivavaka miaraka tompo. Mideranao izahay amin'izao fotoana afahanay miara-mana vao fanolora-tena ho anao miaraka eto. Mideranao izahay ny amin'ny fotoana afahanay manao fanatitra eto anatrehanao. Mideranao Andriamanitra ny amin'ny fotoana afahanay miara-mandre ny asanao miaraka amin'ity anio ity. Indrindra tompo, mideranao izahay ny amin'ny fotoana afahanay miombona amin'ny fanasanao miaraka amin'ity anio ity. Dia mahatoky izay tompo fa eto ianao, miaraka aminay ianao, miombona aminay ianao, ka amin'ny fotoana manontolo Jesosy voninahitra ao, izay tonga eto rehetra dia atsiaro tafahoana aminao Andriamanitra, ka tsy ho faty antoka ny alana eto any amin'ny faran'izao fotoana izao. Koa manatrehanay Andriamanitra, manatrehanay, aoka fanahinao masina ho aty anatinay rehetra, atsapanay fa sambatra izahay manana anao, satria miasa ho anatinay ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahana toy izany sy iteranay anao Andriamanitra tianay eo. Amen. Mazao toerana isika rehetra. Ho tanterahantsika ny raha voalahatra manaraka dia rosoa amin'ny fotoana ho any ankizy sy ny tanora isika, ary dia toy ny fandaharantsika ao anatin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra. Dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary isika rehetra amin'ny tontolon'ny sekolelady ry havana. Hitsangana eny amin'ny toerana misy antsika isika iombona amin'izao tonom-bavaka izao. Ry Jesosy Kristy tomponay mba mangataka izahay hiasany ny fanahinao masina ty anatinay satria mimino anao izahay. Misaotra tompo. Amen. Dia mahazo toerana havana notsongaitsika ty andininy anankiray amin'ny perikôpy ho vakiana rehefa avy eo ty mpitsara toko fahaenina. Mpitsara toko fahaenina dia ny andininy fa 6:30. Izao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra,
raha ny tanako no amonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao. Gideona no miteny ny hevitry ny anarany hoe Gideona ry havana dia hoe mpiady mahery, guerrier puissant, abatteur. Ny tanany Gideona zany mba niangaviany tamin'Andriamanitra ho ampiasaina hamonjena ny zanak'Israely manoloana an'ireto fahavalo be dia be manafika azy reto. Eo amin'ny tantara ry havana na hijery ny tantaran'izao tontolo izao isika, misy izany mpanao baskety malaza Jordan zany. Rehefa vita io match io ka alain'i Jordan ny baolina baskety iny dia asiany sonia amin'ny tanany, amidy iny rehefa avy eo $294,000 ny vidin'izany. Raha avadika ao ariary zany jereko ny cours androany zao, 1,232,000,000. Iny baolina teny ampiana-tanana nasiana sonia voly zany, fofony zany azonao an-tsaina. Teo amin'ny tantara ry havana nisain'izany mpanao tenisy malaza voaingany zany Novak Djokovic Serbio. Vao tamin'ity taona ity natao lavandy le rakety avy nampiasainy tanany iny $500,000. Avadika ao ariarinay zany $2,100,000,000 satria vita sonia teny am-pelantanana. Jereo ny tantara ry havana, rehefa eny am-pelantanan'ny Mosesy ny tehana na vita zava-mahagaga, vato mivoaka rano, ranomasina ny zara roa. Rehefa eny am-pelantanan'ny Davida ny atsamitady, nandava ny Goliata, mercenaire efa zatra mpiady. Rehefa eny am-pelantanan'i Jesosy, mofo 5 sy ny azan'ny rano 2, mahavoky olona mihoatra noho ny isantsika izao. Ary rehefa eny am-pelantanan'io Jesosy ihany ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana na tanteraka amin'ny famonjenantsika menakavy. Ry havana malalo amin'ny tompo, zao mba fiangavian'ny Gideona. Raha mba ny tanako no amonjenao ny Israely araka izay efa nolazainao, mba mangata amin'ny tompo ry havana, mba ny tananao, fomba fiteny moa hoe ny tanana fa ny tenanao, ny sainao, ny fahalalanao, ny finoanao, mba fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra amonjena ny hafa ihany koa. Amen. Io amin'ny zavatra izao sika ry havana. Misaorana Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko. Misaorana ny anarany masina. Misaorana Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Izany salamo fisaorana izany Tompo no asandratray. Fa raha nikasa izahay dia nanatanteraka ianao tamin'ity andro alahady ity, iombonina ny mpianakavin'ny finoana atao amin'ny synodam-paritany arivo avaradrano amin'izao fanompo-piderana izao. Misaotranao izahay fa afaka hanana anjara avy amin'ny teninao amin'ity anio ity, koa ireo izay notendrenao sy nofidianao hamaky izany teny masina izany, nosokafanao ny masona, ahafahany mamaky arak'izay voasoratra tokoa. Izay rehetra kosa ahay anaraka izany, ary andray ho anay ny teny izay vakiana. Indrindra koa Tompo, magataka aminao izay ny fanahinao no arakotrao, ny mpanomponao izay nirahinao hitondra ny hafatra avy amin'ny teny novakiana, ka tsy teny afa-tsy izay avy aminao izy, fa ny teny izay toriana kosa dia teny anorotoro ny fovatonay, hitondra fitahiana sy fiainana vaovao ho anay, ahaizanay mamakivaky ny androm-pahavelomana mbola omenao anay, ary irinay mba hamaka sy hitsiry, hamosy hitombo eo amin'ny fiainanay izany teninao izany, ka tsy hiverina aminao raha tsy efa nahatanteraka izay nikasanao azy, fa ny teninao
teny soa-sakafo, teny fiainana, ary fanilony tongotra sy fanazavana ny lalànay. Koa tonga eto izahay vonona handresy handray izany teninao izany. Dia ny fanahinao no arakotra ao ny tsiraray avy. Ary aza vela hisaraka eto izahay raha tsy efa feno avy amin'izany teninao izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny tonga nofo azy no anaovanay vavakay. Amen. Miaraka maka sian'ny teny soratra masina tsika revana. Izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Mpitsara. Mpitsara toko fahaenina, 3:13-20. Filazantsara Jesosy Kristy toko fahaenina, raisina amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Jaona toko fahaenina. Jaona toko fahaenina, raisina amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 15:20, ary ny epistily nosoratan'ny Petera voalohany toko fahaefatra, raisina amin'ny 9:12 ka hatramin'ny 14:12, arak'izay hitantsika ao amin'ny fandaharana. Mpitsara toko fahaenina, 13:30 ka hatramin'ny 20, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory, dia nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezreela. Ary notsondrian'ny fanahin'i Jehova Gideona, dia nitsoka anjomary izy ka nivorona nanaraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olana kany amin'ny Manase rehetra izy, dia nivory niaraka izy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebolona ary ny Naftaly izy, dia niakatra nitsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao, indro apetraka eo amin'ny famolona ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny andro, fa maina ny tany rehetra, dia fantatro fa ny tanako no amonjenao ny Israely arak'izay efa nolazainao. Ary dia nisy zany. Fa ny fomaraina koa izy ka nofiazany ny volon'ondry, ary nisy ranon'andro eran'ny lovia. Ary koa Gideona tamin'Andriamanitra: aoka tsy rehetra amiko ny fahatezeranao, fa iteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba hizahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry, aoka ny volon'ondry ihany no omaina, fa ny tany rehetra kosa no lenan'ny andro. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alina iny, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany rehetra kosa dia lenan'ny andro. Amen. Filazantsara araka ny Jaona toko fahaenina, vakiana manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 15:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe: sarotra izany teny izany, iza no mahay an'izany? Ary fantatry Jesosy tao ambony fa nymonmonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy: mahatafitoana anareo fa izay? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy: izany no nilazako taminao, fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomendray azy izany. Amen. Epistily voalohany soratan'i Petera, toko fahaefatra, ny 9:12 ka hatramin'ny 14:20. Ry malala, azagaga no vizany toetra mahamay izay mahazo anareo fitsapam-toetra, ary azo atao zavatra mahagaga mantsoro anareo zany. fa araka ny ombonan'ny fijaliana amin'i Kristy, dia mifalia mba ravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiko. Zambatra ianareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra
dia ny fanan'andriamanitra mipetraka ao aminareo fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpahamon'olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpiraharany an'olona fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy fa aoka kalazan'andriamanitra amin'izany anarany izany izy. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo, fifaliana ho antsika ny mandray mpanompony ny dokotera Andriamampianina Zakarimasy Mpitandrina filohan'ny FJKM, ny rany Jesoa izy amin'ny teny fiterevana malala hitondra ny hafatra ho antsika amin'izao isan-keritaona izao. Aoka hiara-mitsangantsika hiomana andray ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry avy malarehetra amin'ny tompo, ampitomboina amintsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy am'Andriamanitra ray zanaka ary fany masina. Amen. Misaotra Andriamanitra tsika ny isan-keritaona ny synodam-paharitany iarivo avaradrano ity, izay nomarian'ny président synodal teo moa isan-keritaona zany indray mandeha any zany ao anatin'ny taona. Dia misaotra ny tompontsika no mifantanterahany zany fompivavahany zany fampahirezana ary afahantsika ihany koa miomana ho amin'ny asa izay nitsony tompo antsika atao anaty faharitany arivo avaradrano. Ny ten'Andriamanitra izay hotoriana amintsika ny ry havana dia efa hitantsika ao anatin'ny fandarana ary nivakiana tamin'ny perikopa teo, Jaona toko fahaenina ny andininy fahatelo amby enimpolo, Jaona toko fahaenina ny andininy fahatelo amby enimpolo. Ho Jesosy, ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona, ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona, ny teny izay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ity Jaona toko fahaenina ity ry havana, ao aloha ao dia miresaka ny amin'ny namokisany Jesosy ny olona izay niaraka taminy mofo, ary ao anatiny zany tantara momba ny nahazahoan'ny mofo zany ity atao anatin'ny Jaona toko fahaenina hotoriana amintsika ity. Mialohan'ny hanazavantsika n'izany perikopa izany dia andeha aloha ho jerentsika ny hoe inona moa izany mofo zany amin'ny jiosy, inona ny mofo amin'ny jiosy. Ny testamenta taloha ry havana dia mampiseho fa ny mofo dia tsy ilay mofo ohatry ny hitantsika fotsiny hoe io misy mofo dipaina, io misy ramanonaka, io misy mofo gasy sy ny takan'izany. Tsy ho hita io fotsiny mofo ao amin'ny testamenta taloha, fa tena hoe fototry ny fiainana mihitsy, fototry ny fiainana mihitsy. Ary izay mahatonga ny vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe meo anain'io dia aty amintsika ilay izy nohanina, fa amin'ny jiosy ilay izy hoe meo anain'io ny mofo sahaza ho anay. Ary Jesosy raha nalaim-panahy tany an'efitra dia voalazany tsara mihitsy ilay voalazany amin'ny testamenta taloha any manao hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra
zay aloko ny vavan'Andriamanitra. Ina moa ny dikan'izany? Manatoerana lehibe amin'ny fiainana ny jiosy ao amin'ny testamenta taloha izany momba ny mofo zany. Dia rehefa manohy tsika mianatra ny testamenta taloha dia mahalala ihany koa an'ilay mana. Ny mana dia nilazana hoe mofo avy any an-danitra. Ary le filazana an'ilay mofo avy any an-danitra zany dia mampiseho ny sarobidiny fanomezan'Andriamanitra ny olona. Hatrizay ny tena dikany. Nandritra ny 70 taona izy nihinana ny mofo io. Asa moa zany raha mahazaka tsika mihinana tsaramaso foana 70 taona. Dia alay fisarain-tsaina fa tsy nety leo ny olona na toko mandrakariva ny olona izany nanjara sakafony tao anatin'izany. Ary ny raby izay velona tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ny taonjato voalohany, ny raby rehefa mpianatra jiosy ireo rehefa manazava ny mana dia izao ny fomba ilazany azy. Io mana io dia tsy misy faikany ho aloha na tsy misy faikany rehefa avy ho any kibo any. Tsy misy faikany io mana io. Zay fomba filazany azy. Zany hoe tena zay nomen'Andriamanitra rehetrarehetra dia lany manontolo tsy misy mijanona na ny kely azy. Ary fomba filazan'zareo anazy dia hoe fa oviana moa zany namorona ny mana. Tsika zao mahita hoe tany anefitra izy no nilazaka. Fa reo raby reo dia manazava hoe io rehefa niforona ny olombelona tamin'ny andro fahaenina dia tamin'ny fiandohan'ny andro fahaenina noforon'Andriamanitra koa zany mana izany. Fanazavan'ny raby zany. Tsy fanazavana kristianina. Fa mba azahoantsika mahita hoe dia mampiasa sainan'ny olona na raby na jiosy na malagasy na tsika kristianina izany momba ny mofo ao anatin'izany fanazavana izany. Any amin'ny Levitikosy any tsika riavana dia mahita fa ao amin'ny tempoly dia nasiana mofo 12. Nasiana mofo 12. Ny dikan'izay dia le hoe ny foko 12 zanak'Israely dia manana ny anjara mofony tsy diso anjara ao anatin'izany anjara mofony zany. Fantatsika nefa fa ao amin'ny tempoly ao dia misy le atao hoe Torah, le didi folo. Dia milahatra amin'ny Torah ao zany mofo 12 zany. Etsy le Torah, le ten'Andriamanitra, le didi folo, ten'Andriamanitra iny. Ary etsy amin'ny ilany etsy mofo 12 hanina isan'andro ho an'ny firenena manontolo. Ary zany no tsara ho fantatsika ao anatin'izany fanakaran'i Jesosy, an'ity Jesosy name mofo ity. Dia nilaza ny tenany ho mofonaina ary Jesosy eto amin'ny Jaona toko 9. Zany mofonaina ozy. Dia niteraka resabe anie zany ho an'ny jiosy tena adevitra be zany eo amin'ny 9:20 ao. Eto amin'ny tiraka 90 ty ihany koa dia tena monmonina ny mpianatra tafotoana ry zareo ary renetrarehetra zany eo amin'ny 9:420 dia samy lazaina hoe na le ny adevitra na le tafotoana dia samy tsy finoana avokoa nandraisana an'izany rehetrarehetra zany. Fa ho an'ny Jaona manokana riavana rehefa milaza zavatra anankiray izy dia tohizany amin'ny fanomezana ny hefim-panahy amin'iny mofo iny. Le mofo zany zao ny teneniny dia omeny ny hefim-panahy. Nisy jamba ny sotraniny dia meniny zany fahazavany zao tontolo zao. Ohatran'izay fomba fitondran'ny Jaona ny filazantsarany rehefa manazava izy. Fampisehoana ny hefim-panahy zany. Tsy le mihinana mofo fe mofo fotsiny ny mamaiky azy fa rehefa vakina ary ny 9:20 dia hita mihitsy hoe dia nitady an'i Jesosy indray le jiosy any amin'ny jenalehany tany dia nitady an'i Jesosy izy dia aleo ty atao mpanjaka fa ty misy kapoaka mihinana foana amin'ity sady manina filazana azy mamboly voky tsy mamboly voky mihinana fotsiny misy antenaina dia inona moa zany eny natao hoe tendakaniny tendakanina tsy ao anatin'le voky tsy miasa zay ny ao an-tsain'reto olona reto ary tena hoe tena fitiavana fotsiny an'le zavatra zay materialy ny ao anatin'izany voky tsy miasa. Fa Jesosy riavana mampiseho eto amin'ity Jaona toko 9 ity fa mihoatra noho ny mofo izy ary mihoatra noho ny mana tany anevitra izy. Iza mofonaina tany lay mana mofonaina avy any an-danitra fa Jesosy no milaza mihitsy hoe izany mofon'Andriamanitra. Eo amin'ny 7:30 teneniny ity no mofon'Andriamanitra izay avy any an-danitra. Mampiseho amintsika zany ny alehibeny sy ny fioarany mihoatra ny mofo sy ny mana izay neverina fa zava-dehibe. Dia eto amin'ny 9:13 ary ny fanahy ny mahavelona ny mofo tsy mahasoa na inona na inona.
ina moa zany ny hevitry ny hoe fanahy mahavelona. Ny fisainy amin'ny baboly ry havana dia mampianatra antsika fa ny fanahy masina no manome ny tena fiainana. Ny fanahy masina nomeny tena fiainana. Ny mofo hoantsika io, mihinana ny olona dia voky izy dia mivoaka any amin'ny fivoahany zany, hoy ny voalazan'i Jesosy any amin'ny filazantsarany. Fa ny fanahy masina dia manome sakafo ho an'ny nofontsika ary manome sakafo ho an'ny fanahintsika, ary tsy hoe ny ray mandeha ihany fa tena mandrakizay zany asan'ny fanahy manome ny tena fiainana zany. Ezekiela ry havana ao amin'ny toko 7:30 dia naminany ny amin'ny taola maina zay nitsofo ny fofonain'Andriamanitra, fanahy masina zany, dia velona avokoa. Nampifanantonina reo taola maina reo. Ny dikan'le taola maina zany dia le zanak'Israely efa mipatitaka very fanantenana. Foana ny fanantenanay, fongotra ny momba anay, tsisy antenaina intsony. Fa zany taola maina zany nampifanantonin'Andriamanitra. Ary zany taola maina zany dia nitsofo ny fofonain'Andriamanitra dia velona. Dia atsarovantsika le ry amin'ny Genesis any amin'ny voalohany any zany, le hoe rehefa namorona ny olombelon'Andriamanitra dia nisy vovotany dia nivolavolainy dia aveo nataony sary olona dia nitsofo ny fofonaina dia tonga olona iny. Zany koa le firenena. Le firenena zay efa taola maina any amin'ny fahaverezana rehetrarehetra any fahababona any, fa rehefa tonga Andriamanitra nanome zany aina avy amin'ny fanahy masina zany dia velona izy. Ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Inona ny hevitra zany ry havana? Ny hevitra zany dia zao, lay misaina materialy fotsiny, lay manaraka ny lojikan'ny olombelona voafetra fotsiny dia tratran'izany. Nofo tsy mahasoana inona na inona. Betsaka an'izy efa nanangona zay manangona an'izao, manangona an'izao, manana an'izao, manana an'izao, manana an'izao. Tena zany no antenain'ny olona amin'ny ankapobeny. Materialista ozy izy. Ary ny reny ankizy rehefa manana dia efa lasa fohifohy zao le teny. Reny olona mate reny. Mate. Materialista ny tiany antenena amin'izay. Efa tsy zay le olona efa mampisalasala, ay materialista be iny. Ianona hoy niaraka tamin'ny ana dia aveo nifindra dia lasa niaraka tamin'ny anina. Fihinana tonga zay mate iny. Ianona hoy nieritreritra dia mba haka an'le seza etsy ambony etsy, fa maninona ny antony zany mate iny. Le materialista loatra, ary zany le nofo tsy mahasoana inona inona. Fa ny teny Jesosy ry havana, le fanahy sy fiainana zay ny filazany azy eo, le zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Io teny Jesosy Kristy io manambara an'Andriamanitra io, ary iny manovany ao anatin'ny olona ao. Iny mamelona ny fanahintsika ho toy ny nofo zay toy ny mofo zay mamelona ny vatantsika. Raha tsy misy ny asan'ny fanahy masina, tsy mbola afaka mijoro ho tena kristianintsika, fa olona fotsiny ihany zay mivelona amin'ny mofo. Ary zany nitaizantsika ry havana ao anatin'izao vanim-potoana antsika fijery amin'ity fehimpitoam-piasana ity, ny amin'ny resaka mofo, zany hoe ny amin'ny resaka fampamokarana zany. Tsy ampiny hoe mamokatra, tsy ampiny hoe tafita, tsy ampiny hoe voky, fa misy lafiny ara-panahy koa io. Raha mamorona me mofo Jesosy, zany mofonaina. Aza dia mifantoka loatra fotsiny amin'ny ara-nofo, ny amin'ny materialy, fa mety ho fitiavan-teny zany. Zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina mofo dia ifadianina mandritry ny androm-piainanao. Dia vita ianao loka ngamo dia misy resaka lafo zany. Fa ninonninona ny dikan'izany dia hoe ilay fananantsika ilay finoana mamokatra. Alefaso ny mofo fa alefaso koa ny hevim-panahy fa tsy mamokatra fotsiny ihany. Ary zany mahatonga ilay teny malaza nataon'ilay mpitory teny atao hoe Spurgeon, docteur Spurgeon, hoy izy hoe fonosy filazantsara ny mofo omena ny sahirana. Tsy hoe manome mofo fotsiny mpanao asa soatsika raha izany, tsy hoe mpitory filazantsara fotsiny dia zay mijanona eo, fa le filazantsara zay ampiarahana amin'le mofo, iny ny tena tandrify ny sahirana. Ary zany nomeny Jesosy tany anefitra tany, sahirana ny olona tia mofo, rehefa vita iny za mofonaina. Zay ihany mety amin'ny fitoriana ny filazantsara zay miandry atsika. Misy tantara anankiray ry havana zay mba tiana ho zaraina amintsika. Nisy ramatoa lehibe anankiray zay mpanao mofo izy io, efa efatra amin'ny 20 taona. Ny asan'ny ramatoa izany dia mifo amin'ny alina be dia manao mofo eo amin'ny 300 eo, dia amidiny amin'ireo olona zay mila izany mofo izany. Dia ny mahavariana dia zao, amidiny mora ihany le mofo, tsy dia lafo, amidiny mora.
dia farany nanontany ty olona anankiray, ono bebe, ianao a raha zao taonanao zao dia efa tokony miala sasatra, raha zao taonanao zao a dia tokony mba tsy manao an'izany mifo amin'ny alina zany, dia raha am'izao taonanao zao tokony mba efa mihinana zay azonao, ka jiko nefa mivola azonao a kely am'ireo mofo 700 laninao amidinao reo, nefa hoy nifazanao maraina. Dia hoy bebe hoe eny ry anaka, eny anaka, fa zao a za manao ny mofo efa nikatona nety orinasa keliko ty, raha ohatra ka maty antoka efa nikatona io, fa ngamba mba misy anjarako ihany ao, fa tsy niazo vola ny antony zao, fa niafa-po anareo mpividy. Inona moa zavana ny azo tsoahana am'izany ry havana? Ny azo tsoahana am'izany zany zao ry havana, raha tonga dia tea tany Jesosy tsy niazo vola akory mamaika azy. Ary iny fahadison'ny olona zay mpitory-teny an'ity le fampanakarena ty, fa izy amin'ny apôstôly moa zany manan-kareny, ary manana ohatrinona moa iny Jesosy tonga ty tany iny? Tsy misy eo na ray ary. Fa ny zava-dehibe dia zao, le hanome fahafampo, zany hoe ny hanome fiainana mandrakizay ho an'ny olona, ary zany koa ny antom-pisitsika fiangonana, mizara mofotsika ary itory an' Jesosy lay mofinaina zay teny lazainy tamintsika hoe izy ny fanahy sy fiainana. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Amin'izao vavaka izao isika indreny fifalenay tompo, fa manana anjara tena fiainanao aminao izahay. Indreny fifalenay fa amin'ny fotoana tahaka an'izao dia ianao ilay Andriamanitra izay tianay no mampianatra anay, fa raha ny maha-olombelona anay tokoa no andehananay sy iverinay ary katsahanay dia mijanona ao amin'ny nofo ihany izahay, dia ilay nofo voafetra, ilay nofo mety maty, ilay nofo mety ho levina. Ary indrisy ny fivavahanay aza dia matetika lasa mihona mandeha makany amin'izany. Mivavaka izahay makany am-piangonana mba ahazo fitahina, mivavaka izahay miazakazaka manompo anao Andriamanitra mba ahazo zavatra, mba ahazo vola, mba ahazo ny anina izay heverinay fa mahavoky sy mahavelona ny nofonay. Fa nampianarinao izahay tamin'ity fotoana ity mba hanitsy ny fivavahana sy ny fanatonanay anao Andriamanitra, tsy hijanona eo amin'ny fiainan'ny nofo ihany, fa mitsinjo sy mihevitra indrindra ny hanim-panahy. Ampianarinao izahay ka ataonao mitodika ao aminao Jesosy Kristy Tompo, ilay mofo velona niditra avy tany an-danitra, ilay tonga mba hanome fahafampo ny olona rehetra araka ny filana. Fa raha naseho tamin'ny nofo zany tamin'ny alalan'ny sakafo, naseho tamin'ny nofo zany tamin'ny fanasitranana samihafa, naseho tamin'ny nofo zany tamin'ny endrim-pahagagana izay tsy takatry ny saina, dia nasehonao Jesosy Kristy indrindra ihany koa
fa ianao ilay tonga mba hitady sy hamonjy ny very ka hamonjena ny fanahin'ny olona ho tonga ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotranao izay fa ny fahatsaranao no mahatonga anay ho tsara amin'izay zavatra rehetra, koa ny fiangonanao ny kristianina tsiraray avy izahay mpanomponao dia ataovy miaina ao anatin'izany fiainana marina araka ny fanahy izany, fa tsy hevitra ny nofo ary tsy hanomelanja ny nofo, fa izany no mety mahasimba ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, izany no mety mahasimba ny fiainan'ny fiangonana, ary izany no tsy ahitana ny voninahitra ao eo amin'ny fiainan'izao mpanomponao rehetra izay nantsonao hanompo anao izao. Ny amin'izao sisa izao ampahirezo izahay amin'ny alalan'ny taridalan'ny fanamasina mba ahaizanay tena manompo anao Andriamanitra ka manatona anao mba ho famonjena ny fanahy, tsy hanam-panahinany amin'izay hoanina, tsy anana tahotrany amin'izay hosotrona, ary tsy hevitra ny amin'izay hotafiana, fa inao Andriamanitra manana n'izany rehetra zany ary mihoatra lavitra noho izany azy, satria ao aminao no fahatanterahany teny fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anareo izany rehetra izany. Dia mivavaka izay ho an'ny katekista, ho an'ny mpitandrina, ho an'ny tompona andraikitra rehetra ao amin'ny isam-piangonana sy isam-pitandremana, ny kristianina tsiraray avy mba ahita sy hikatsaka ny fahatsaranao Andriamanitra dia ny fahavelomana ara-panahy. Mivavaka izay dia mametraka eo aminao ny fiainan'izao synodam-paritany iarivo avaratrano izao mba anehoanao hatrany fa fiombonana sy fifankatiavana, firaisan-tsaina sy firaisan-po, fiarahana manompo ao anatin'ny fiainan'ny fifandeferana, ao anatin'ny fiainan'ny firalahiana, ao anatin'ny fiainan'ny fifanampiana, fa indrindra miara-mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ka ny président synodal sy ireo biro mpiara-miasa aminy, ireo ambaratonga andrafitra rehetra sy ambaratonga manana ny andraikitra atao anatin'izao synodam-paritany izao apetraka eo aminao ka iray fo sy iray saina miara-manandratra eo ambany fitarian'ny fanamasina ny voninahitra Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ny foibe-hevitrikm ao ireo izay tompona andraikitra efa nofinidinao hitondra izany, ny filoha izay efa nantsonao ho amin'izany andraikitra izany, ta io sy mitoera aminy ianao ho amin'ny sy ny ankonany ary ampitoetra ao amin'ny hatrany ny tanjaka sy hery ny fahasalamana atanterahany ny andraikitra lehibe ho amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ety fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ety. Ireo propre masy aminy dia ho tanana miara-mandray, ho loha miara-mihevitra ary haneho ny fahatsaranao miaraka amin'ireo ambaratonga andrafitra sy ambaratonga mpitondrana eo anivon'izany foibe-hevitrika izany. Mivavaka manokana izay ny amin'ny fotoana tahaka an'izao, ny amin'ny sekoly izay sitraka ho indrindra ny hitoeran'ny sekoly ho seha-pitezana seha-panabiazana mba hanovozam-pahendrena sy hanovozam-pahalalana, ny tompona andraikitra rehetra ny amin'izany sekoly zany apetraka eo aminao. Izany tompony mivavaka asandratray amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo ary sitraka indrindra ny mamarina sy mampiombona izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara nampianarinao tompony mpianatra ao fahizay manao hoe rainay sy any danitra ho masinina ny enin'aranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany tahaka ny any danitra omeo anay n'io izay any saza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
Hiara-mitsangana isika anio ny finoatsika ka iarahantsika manonona miaraka io mpitsanganana ny fanekempinoana apôstôlika. Iombontsika noho nyzany miaraka manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitohitohona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny jaly ranonapaka Pônty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, didina tany fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana isika rehetra. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo, dia tonga eo amin'ny fotoana anaovana ny rakitra isika ankehitriny. Koa satria mbola tsy vita ny rakitra tamin'ny asa sy fampaherezana, dia atambatsika ny rakitra asa sy fampaherezana sy ny rakitra roa ao anatin'izao isan-keritaona izao. Noho izany ray ampiana roa mira telo. Dia ho antsika nahazo hery zany tamin'izany asa zany, ho antsika rehetra mimba amin'ity fotoana ity, dia tonga eo amin'ny fanaovana ny rakitra ankehitriny. Ny zanatsika eo anivon'ny sampana tanora kristianina eto amin'ny Espéria Avaradrano no hira mandritra n'izany fanaovana ny rakitra izany.
Oh
fahaizanao na minha missy mamiratsy managna Jesosy Tismisavaw mafapuanaw kamadilawits kuwa sa ikyong nasing safa Habako, oh, azamanaye.
Kacauan fantakane, kacauan fantakane bersama naye. Kami ucapsa, kacauan fantakane, kacauan bersama naye.
mialohan'ny andorantsika ny rakitra dia misy zaza hita ity tezereny a mba manatona any tompona andraikitra trotrolay zaza tsy mitomany izy fa endry tsara mahafinaritra dia zay fiangonany a ka mahalala azy any koa dia afaka manatona hoe zanaky aniny iny a dia jerena rehefa vita batisa na mbola tsy vita batisa iara-mitsangantsika anao nira voalahatra manaraka ho fanolorana ny rakitra fakanatsika amin'ny amenina izany iray izany mahazo toerana isika ravana malala dia tonga eo amin'ny fiainotsika ny raharahany fiangonana isika ao anatin'ny isan-keritaona ihany koa ary andehanantsika ty dia iaino hoe inona avy ny raharaha ampanaovin' Jesoa indray eto anivon'ny fiangonany mizara roa ry havana zao raharaha izao ny voalohany dia fiainotsika ny afatry ny mpiandraikitra fobe FJKM zay mahita ny solotenatsika eo anivon'izany ambaratonga mpiandraikitra fobe izany ny faharoa dia reo raha fiangonana atolotry ny mpitantsoratra ny sodaparitany dia manasanao anaraka hatramin'ny farany mariana ry havana malala fa ny raharaham-piangonana rehetra dia ho alefa any amin'ny fitandremana any amintsika amin'ny alahady 7-10 meo avy zao fa ny eto zany a dia mamintina ihantsika satria maro dia maro ny raharaha eto ka raha pitsarytsika mbola mihaino ihany a raha ohatra ka vakina daholo amin'ny antsipiriany izany raharaha izany dia na fiangonantsika mamaky azy tsara amin'ny alahady heriny anio anterina amintsika menakavy ry havana ny famononana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika hafatry ny mpiandraikitra foibe fivoriana faharoa amin'izao synode lehibe faharoapolo iny mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo Korintiana voalohany toko 10:10 8:15 tapany D ampitombona ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina isaorana ny tompo fa tanteraka somatsara ny fivoriana faharoa taorian'ny synode lehibe faharoapolo iny MF 02 SL 20 koa satria mpaminany ny fiangonana mahatena sy vatan'i Kristy azy ny mpiandraikitra foibe FJKM izay nivory ara-potoana tao amin'ny CFD Ampandrana ny 5-10 hatramin'ny 12 aprily 2024 dia mitondra izao hafatra izao ho an'ny fiangonana sy ny kristianina FJKM ampatsahivina hatrany isika fa finoana sy fampamokarana no ifatoan'ny FJKM sy hijoroany amin'izao fepetom-piasana izao ka ny teny fanainga dia manao hoe finoana mamokatra finoana mamokatra be mamokatra tsara mamokatra
tsy tapaka. Araka izany dia notapahina tamin'izao fivoriana izao ny fandaminana hahazona maniraka ireo mpitandrina vaovao avy amin'ny toeram-panomanana mpitandrina izay miisa 720 sy ireo mpampianatra vaovao irahina no manana atao amin'ny toeram-piofanana IFRP izay miisa 750 mianadahy. Notapahina tamin'izao fivoriana izao ihany koa ny isian'ny herinandro ny fampianaram-ponoana 2 hatramin'ny 5 septambra 2024 sy ny herinandro ny réformation 7 hatramin'ny 4 oktobra 2024. Atao izany mba iorenantsika bebe kokoa hatrany amin'ny finoana. Manoloana ny fanatsatsoana sy ny fanazimbazimbana ny finoana kristianina dia mitaona antsika mba iorom-paka amin'izay efa nampianarina sy ny nampinoany fiangonana antsika ry havana. Tapaka ihany koa ny ankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily 400 taona ny trano Pritefjikm anokana ny alahady 1 volana May 2024 ny isam-pitandremana ka anokana rakitra ho an'ny fankalazana arotsaka any amin'ny Fibefjikm. Totosa koa ny fametrahana ara-pomam-piangonana ireo komity foibe sy ny mpikambana ao amin'ny voamera maharitra isa-tokony eo anivonefjikm foibe ary ny fanendrena président synodal vaovao ho an'ny synodam-paritany Maivatsara SP 20 zany sy ny synodam-paritany Toliara Fiavozana SP 33 zany ary ny tonian'ny sampana vokovoko manga. Antotranterina hatrany ny anataterahantsika ny adidy rehetra tandrifentsika momba ny sekoly ny 200 amin'ny teti-bolany fiangonana ny kitapimbonan'ny sekoly KIS ary ny alahady 17 volana Jona ho avy izao 2024 natokana ho alahady nasionalin'ny sekoly. Ho an'ny mpiarabelona manoloana ny manjo ny vahoaka. Manakaiky ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona mandrakariva ny fiangonana koa eo anoloan'ny fiainana miamafy sy miamanahirana dia mampahery ny mpiarabelona rehetra mba tsy raviravitanana fa hitodika amin'Andriamanitra izay tompon'ny tantara ary ametraka amin'ny fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy mba hananantsika fiainana sady hananantsika be dia be. Jaona 10:20. Mitodika manokana amin'ireo rehetra niaram-boina ravatrano very fananana nisy ny namoy avatiana vokatry ny rivo-doza mampahery anareo hatrany rehetra mampahery anareo rehetra apetrao eo amin'i Jesosy Kristy ilay nandresin'ny fahafatesana ny fanantenantsika. Matoky an'Andriamanitra mpahary maefa ny zavatra rehetra izy no hanome anareo famelombelomana azahoana manangana sy manamboatra ny rava. Izao ny bokin'ny Ezra 7:7. Isika fiangonana sy kristianina kosa entanina tao amina trany hanoy ny fifanomezan-tanana ka hitondra sy hanolotra izay azo ny tanantsika hoety manampy ireo avantsika trabonareo araka ny teny hoe aza mamina ny soa amin'izay tokony omena azy raha azo ny tananao atao ihany. Oabolana 7:7. Ho an'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony mitodika amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena na olom-botendry na olom-bofidy mba hijoro amin'ny fahamarinana ary mahatoky ka hijery ny manahirana ny vahoaka sady hihaino ny etaetany sy ny mampitaraina azy. Aoka isika tsy hikatsaka afa-tsy ny tombontsoa sy ny fiainana ho an'ny vahoaka. Ianareo ray aman-dreny filoham-piangonana ao amin'ny FFKM kosa dia mpaherezina indrindra mba ho vonona sy ho say andray andraikitra araka izay mampamina ny fiangonana eto amin'ny firenena. Raiso ny andraikitra efa nankinina tamin'ny FFKM hatrany am-piandohana amin'ny fitarihana ny fikaonan-doha pirenena
satria isika no fahazavan'ny firenena sady fanasin'ny tany. Farany rahalahy mifaly aoka ho tanteraka ianareo mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, miavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Korintianina faharoa toko 7:1-2. Antananarivo 2 aprily 4 nanaovana an'izany ry havana, ary amin'ny anaran'ny mpiandraikitra foibe ny filohan'ny Braon mpiandraikitra foibe Andriamampianina zaka ary masim-pitandrina, io ny soniany ny tanany manao soniato araka le 10 minitra ny ankizy sy ny tanora dia efa kopinareo zany. N'Andriamanitra ny voninahitra. Anterina ry havana ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no ity fotoan-dehibe anio ity. Reto ny raha fitina izay tokony ho fantatra. Voalohany no faharoanjato taona ny trano printy FJKM, toy izao fandaharam-potoana izay andraisantsika tsiraray avy anjara ny fiombonana amin'izany. Alahady 1 volana May ho avy izao anatanterahana ny fanahy fahafoizana izay ho fanohanana ny asa tanterahany trano printy anasana antsika mpianakavy ny finoana. Ny alahady 1 Jona ivo ny fankalazana tanterahana ao amin'ny FJKM Ambatonakanga. Ny sabotsy 1 Novambra famaranana tanterahana ao amin'ny paroisse internationale Andohalo. Ilay alahady 1 volana May dia tanterahana any amin'ny isam-pitandremana anaovana ny amin'ny hoe fanahin'ny fahafoizana. Faharoa ry havana, 70 taona mampitandrina ny ray aman-dren'ny président synodaly, entanina ny fiangonana sy ny sampana tsiraray avy izay nandray valopon'ny hatsaram-panahy mba hanao izany ho zava-dehibe amin'ny famerenana io valopy io, ahafahana hamita tanteraka ny trano ray aman-dren'ny président synodaly. Mariana ry havana fa ny fankalazana sady famaranana ny fanolorana feno an'ilay trano dia ny asabotsy voalohan'ny volana Aogositra ho avy izao. Fahatelo avy amin'ny sampana Dorcas, famangina tanterahany sampana Dorcas atao amin'ny synodam-paritany ny fonja eny Ambodrabiby dia atao ny talata 7 volana May, ka eo amin'ny fitoerana ny fotoana iombonana amin'ny valora sasany. Izy fanompoam-piderana iombonana ao satria solotena ihany no afaka handeha amangy any amin'ny fonja. Ento arak'izany ny fanampiana rehetra amin'ny PPN, ny vola sy ny maro samihafa azo atao ho fanampiana ireo avantsika any. Faefatra avy amin'ny filalahin'ny loholona sy ny dekona. Isy ny fanofanana loholona sy dekona iombonana mihitsy amin'ny foibe izy io ry havana. Ka toy izao ny daty 1 sy 12 ny volana Jona 2024 dia ho antsika avaradrano tanterahana amin'ny FJKM katedraly Analakely, na 15 sy 14 ny volana Jona tanterahana amin'ny FJKM avaratsena fanantenana. Ny boky fiofanana dia 5,000 ariary, ny badge 2,000 ariary isan'olona ka raisina eny amin'ny fitoerana. Dia izao ny fanamariana, hitondra lista FLB, FLD isa-pitandremana, dia iny lista iny no entina hividianana ilay badge. Ka na hamonjy fiofanana ianao na tsy hamonjy fiofanana ianao dia mila manana badge satria ho tanterahana ny fanavaozana listra FLD synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Ery amin'ny toerana misy ny fizarana taratasy no akantsika ny taratasy momba izany. Fahadimy avy amin'ny vondrom-paritany laika synodam-paritany. Isy ny dinika laika ho tanterahana amin'ny 17 volana May ho avy izao ao amin'ny FJKM Tsinanantsena atomboka amin'ny 7 maraina. Dia ny kristianina miompona atao amin'ny synodam-paritany no antsoina anatrika izany dinika laika izany. Tsinanantsena 17 volana May amin'ny 7 maraina. Fahenina avy amin'ny sampana sekoly alahady, mifindra vonjy-maika ao amin'ny FJKM Ambotrandriamanjaka Vavolombelona ny fitoerana SAM tao amin'ny FJKM Amboara Ambohimanga.
fa ny sabotsy 17 ny volana May amin'ny 7 maraina kosa no fanokafana ny fianarana ho an'ny mpampianatra sekolalady fampianarana ao amin'ny samina. Fa 7 fananganana ny FJKM Mahaboboka. Nisy ilay tike nozaraina tany amin'ny isam-pitandremana ary araka ny fanambara dia amin'ity anio ity no amerenana izay rehetra vidin'ilay tike ka aterina eny amin'ny stand ery ambony amin'ny fidirana amin'ity anio ity izany fa miandry antsika eny ny tompon'andraikitra ahafahantsika manatanteraka ny famitana ny trano fiangonana FJKM Mahaboboka amin'ny alalan'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara synodam-paritany. Fa 8 reto misy daty tsara fitadidy. Voalohany recyclage pastoral fiofanam-pitandrina tanterahana ny 17 hatramin'ny 20 volana Aogositra any Fenerive-Est ny synodam-paritany Arivo Avaradrano. Fiaonam-be aumônerie ny 17 ka hatramin'ny 30 volana May eto Antananarivo. Ny sampana Dorcas dia 7 ka hatramin'ny 7 volana Aogositra any Fianaran-Tsoa. Ho an'ny sampaty 12 ka hatramin'ny 14 volana Aogositra any Ambatondrazaka. Ny STK 19 ka hatramin'ny 30 volana Aogositra any Nosy-Be. Ny sampana ny SFL dia tanterahana 19 ka hatramin'ny 20 Aogositra any Antsirabe. Somary mangatsiaka andry havana dia miomana amin'ny akanjo mafana. Fa 7 ny aumônerie synodam-paritany isaky ny fivorim-be tahaka izao no anatanterahantsika rakitra eny ambaravarana dia hisy arona eny amin'ny varavarana androtsahantsika izay fontsika hoentina manohana ny asan'ny aumônerie ato amin'ny synodam-paritany i Arivo Avaradrano. Manaraka izany fa 10 miaraka amintsika eto ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina KPMSV manatanteraka ireto tolotra ireto: fitiliana sy torohevitra VIH sida, fitiliana sy torohevitra momba ny diabeta, fizaham-pahasalamana sy torohevitra ara-pahasalamana samihafa dia anatona ny stand misy azy ireo isika izay mila izany. Farany tetikandro mampiombona antsika synodam-paritany zoma 15 volana May alakamisy 14 ny any anaty tetikandro kanefa noho ny mahandro fiakarana ny alakamisy 14 dia ny zoma 15 volana May no tanterahana ny fanokanana mpitandrina mampitandrina an'Andriamatoa Rakotonandrasana Jocelyn FJKM Ampotany. Rehefa vita io fanokanana mpitandrina io ny tolakandro dia tanterahana kosa ny tafika masina iarahana amin'ny AFF synodam-paritany any amin'ny FJKM Ampany. Sabotsy 17 volana Jona ampiomanana antsika rehetra andro ny ray aman-dreny président synodaly mampiombona antsika fiangonana sy fitandremana rehetra mpianakavy finoana synodam-paritany ry havana. Tadidio ny daty sabotsy 17 ny volana Jona toerana FJKM Mandravoangy fivavahana. Efa nisy tany amin'ny isam-pitandremana ny fanatanterahana ny vavaka ho andray aman-dreny président synodaly sy ny fanohanana azy dia amin'io 17 volana Jona io no entitsika izay rehetra voavory tamin'izany ary dia hitondram-bavaka izany fotoana lehibe izanysika. Farany tsena be Avaradrano ho tanterahana 12 ka hatramin'ny 15 volana Jona 2024 izay antsika synodam-paritany Arivo Avaradrano. Dia samy andray izay tandrify azy avy isika ry havana voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Isaorantsika ny tompo, isaorantsika ny haino izany asan'Andriamanitra rehetra izany, mino ao fanana anjara fanompona tandrify izany ianao. Zao isika dia roso amin'ny asa vavolombelona, koa dia
mangataka feokira avy amin'ny fimpizaida isika dia irosety anoloana ny mpandrara jodaparitany telo mianada aorin'izay isika dia roso ny amin'ny fanamariana izy voka dehibe izao. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo araka ny tetika androntsika espério avaradrano dia manana alahady ray ny fitandremana rehetra sy ny sekoly rehetra hitrotroanam-bavaka ireto mpandrara eo anivon'ny SP iarivo avaradrano ireto ary amin'ny isan-keritaona tahaka izao no iombonantsika mivavaka ho azy ireo miaraka sy hanonana amintsika fanolorana ny fankasitrahana azy ireo ny amin'izany vitatsika izany na izany na tsy izany mialohan'izany ry havana dia teo nisy zaza hita izao indray misy lakile hita dia izay tompony mba manatona ny mpitantsoratra lazarara teo lakile misy zanany telo dia mba manatony aty tompoka mba hahafahantsika mody raha riva ny an-trano aoka hiara-mitsangana isika rehetra. Mitodika aminareo izahay mpandrara eto anivon'ny espério avaradrano amin'izao isan-keritaona izao tsy vita ny asan'ny sodaparitanytsika raha tsy misy azy ireo manampy amin'ny fanatanterahana izany koa dia ndreto izay miaraba anareo misaotra anareo ny amin'ny fiaraha-miasa ary mampahery anareo koa satria tsy mora ny asa tsy mora ny andraikitra intsoroana ary tsy mora fanoloran-tena takiana ao anatin'izany fandraharana eo anivon'ny fiangonana izany. Hoy ny sokatra masina Timoty 2:4-5 fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evanjelistra tanterao ny fanomponao. Amen. Zany ny teny omena anareo amin'izao andraikitra antsoroanareo izao koa dia mirary soanareo izahay mampahery anareo izahay iombona amin'ny vavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay eo fotoana manokana amin'izao asa tantera zao tompo no fanay ankehitriny mivavaka ao amin'ny mpandrara eo anivon'ny espério avaradrano Jesosy reo izy telo mianada izay tompon'andraikitra ao amin'izany toerana izany tahio izy tompo ampaherezo izy ireo indraindray tsy avy aminy ny fanapahan-kevitra fa izy no teniteneninay rehefa mba mampita hafatra indraindray tsy izy ny tompon'andraikitra fa izy no tratranay ao reraka Jesosy indraindray ampaherezo tompo ary zao fotoana lehibe zao nitrotrony ambavaka azy ireo entinay ampahery azy araka ny teninao teo miareta fahoriana tanterao ny fanomponao dia amity zany izy Jesosy voninaitrao makanao ny asanao rehetra amin'ny fifaliana. Saotra tomponay amin'ny fotoana fahanay miombona amin'izy ireo mivavaka ho azy ireo ary maneho azy ireo
amin'reto sotaparitany manontolo reto. Amen. Maharitra mitsangantsika ry havana, dia araka izany dia misaotra antsika fiangonana izay efa nanomana rakitra sy fanohanana sy tohana ho azy ireo. Mampahery atsika ary manasa atsika izay mbola tratra oriana. Rehefa alahadin'izy ireo dia misy mba hanohanantsika, hanaovantsika tohana ho azy ireo. Misy kosa ireo izay mbola tsy nahavita izany fa mbola nefa izany dia misaotra sahadiny amin'ny fiomananao hiatrika izany. Misy moa ry havana izay mbola hanao fanindroany dia tena tsy maninona mihitsy satria zava-dehibe niatrehantsika izany. Koa dia arabanareo izay pronsotaparitamy manatrika eto ary dia irarosoanareo ankehitriny ary dia efa natolotra azy ireo moa noho ny fitandrona ny filaminana ny izay vitantsika ho azy ireo ny amin'izany. Vita ny fiarabana azy ireo tsy hampahery azy ireo vao hipetraka isika rehetra. Fa izay no solatsika rehetra ao anatin'izany. Mahazo toerana isika rehetra. Ny faharoa ry havana malala manamarika ity isan-keritaona ity dia fiarahantsika miatrika ny voka dehibe. Azavaiko kely satria vaovao amintsika izany ary ho azavaina mba ahafahantsika miomana hatrany. Mety misy efa vita, mety misy tratra oriana, mety misy eto vao mandray izany ry havana malala. Ka na izany na tsy izany isy ny fiombonantsika ny amin'ny fanatitra voka dehibe fa dia ho azavaiko aloha izao foto-kevitra izao. Voka dehibe ry havana malala dia tsy eo anivon'ny fitandremana ihany fa mahiray atsika ao amin'ny tompo dia hanao voka dehibe ihany kosa sotaparitany manontolo. Ary ho atsika isombonantsika androany dia misy an'ilay rakitra voka dehibe. Izany voka dehibe izany dia izay vokatra ny tahian'Andriamanitra anao ka tena lehibe indrindra. Tsisy voka dehibe kely zany. Tsisy an'izany fa tsy miaraka izany. Hoe voka dehibe kely. Fa ny voka dehibe io zany toy amin'ilay fihinana efitsika hoe mamokatra be dia manao vokatra be. Araka izany ry havana malala. Dia nampitaina tamintsika ny fanentanana manao hoe tsy teto bola alefa ty io dia izay toko dia ilay voka dehibe ty ariary. Fa ny mpino atao amin'ny SP-avaradrano izay notahian'Andriamanitra dia hitondra ny vokatra lehibe eto amin'ity isan-keritaona ity. Mety ho vola, mety ho zavatra fanehoanao fitahian'Andriamanitra anao. Izao ny fisotry ny lamina izay ho ataontsika. Hamaky sokatra masinao dia hivavaka ho amin'ny voka dehibe aho dia handeha ny rakitra voka dehibe. Ny rakitra voka dehibe dia alefanay miaraka amin'ny raharam-piangonana amin'ny alahady any amin'ny fiangonana rehetra ny rakitra vita androany. Fa ny voka dehibe boky volamena nomenantsika dia ho vakiny eto ny isam-piangonana mba hifampaherezana. Mba hifampaherezana araka ny iomanantsika. Vita ny fotoanandroany dia ho tonga ny fiangonantsika io boky volamena io misy ny nandraisantsika anjara rehetra tamin'izany. Ho atsika nanao voka dehibe zavatra, vary, tongolo, vokatry ny tany isan-karazany, biby fiompy, dia ny komity efa nametraka vidiny ho any reny. Noho izany ny voka dehibe atsika fitandremana anankiray ka nanao zavatra isika dia ny vidiny napetraky ny komity no rentsika eto. Ho atsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra kosa aorian'ny fanipaom-pivavahana dia ho aranty ireo vokatra zavatra ireo amin'ny vidiny nanaovan'ny komity ny mpikarakara azy dia mba hasaintsika hividy an'izany ry havana malala. Araka ny fanentanana nataoko hatramin'izay dia ny hoe raha hijery anao vokatry ny tany tsara indrindra dia izao voka dehibe izao. Raha hijery anao fambolena sy fiompiana tsara indrindra dia amin'izao voka dehibe izao. Raha misy akoho zany ao
dia akoho kristianina, akoho tsara vavaka, akoho tsara tare, akoho matavy be, akoho zany. Raha misy fotsombary aho dia fotsombary tsara tare, tonga dia mahasalama be. Dia atytsika no mividy. Ezana ry havana malala mba ho lantsika eto amin'ny Coliseum avokoa ireo vokatra tonga ao ireo. Amin'izay vidiny efa nanaovan'ny komity azy ao anatin'izany. Ho antsika fiangonana nanao vokatra ny tany na biby fiompy, dia aza malahelo ny fonareo ka hiteny hoe sao fotsiny ve vidin'le vokatra, na hiteny hoe hay lafo be le vokatra, fa noho ny fandaminana ry havana malala dia napetraka amin'ny komity ny ametraka ny vidiny mba ahafahantsika mandrindra izao fotoana izao. Zao zany tsika dia iroso amin'ny tenin'Andriamanitra sy vavaka, vitsy zay dia iroso amin'ny rakitra voka-dehibe isika ka ny esteke no anafana ny hira ao anatin'ny rakitra, vita ny rakitra dia iroso amin'ny tonona amin'ireo vitantsika ny amin'ny voka-dehibe isika rehetra. Sokafo ny baibolitsika ao amin'ny Salamo 50. Salamo 50 ka ny 140 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: manatera fa anaty mpisaoana ao an'Andriamanitra, ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao. Amen. Ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay eo, fahasoavanao anay eo amin'ny fiainanay, mbola ahafahanay manao fanatitra eo anatrehanao, mitondra ny vokatra no tahinao anay, maneho ny fisaoana anao Andriamanitra satria no tahinao izahay. Dia apetrakay aminao Andriamanitra ro voka-dehibe nataony tino tsirairay avany amin'ireo fiangonana sy sekoly FJKM rehetra. Apetrakay aminao Andriamanitra ny fanloratenan'izy ireo ka nanaovany an'izany vokatra izany ny omanany Tompo, ary misy ara-libatany izany nakaty amin'izao toerana izao tamin'ity anio ity. Raiso izany Tompo, ary rosiko izay ankehitriny ny amin'ny rakitra voka-dehibe. Mino izay Tompo fa notahinao ary afaka miatrika izany. Dia manatrehanay Tompo, raiso ny fanatim-pisaoranay, raiso ny voka-dehibe nay Tompo, fa ny omananay ho anao izany anehoanay ny voninay hitrao. Ny amin'ny anaran'i Jesosy ary nanaovanay ny fanatitra voka-dehibe ankehitriny sy hainoanay ny vokatra vitanay tamin'ity voka-dehibe ity. Amen. Ry havana rehetra ao amin'ny Tompo, samy mijery ny poketra antsika ankehitriny, dia miomana ny amin'ny voka-dehibe, dia arotsaka ao ho an'Andriamanitra izay notahin'Andriamanitra anao teo amin'ny fiainanao arak'izany. Sampana tanora kristianina.
toy izao ary havana ny vokatra vita ny isa-pitandremana araka izany dia ho tononoko ny fitandremana dia ho tononoko ny vola tononoko ny vokatra dia ny totaliny amondrina firaisana ny vola 960 000 ariary ny vokatra 500 000 ariary fitambarany 1 460 000 anala mahitsy 2 371 000 ny vola 20 000 ariary ny vokatra fitambarany 2 391 000 andravoangy fivavahana ny vola 1 495 900 ary ny totaliny vola zany dia izay ihany izy tsy nanao vokatry ny tany akory anjanahary martiora vola 325 000 ariary ankady fotsy vola 1 564 300 ankady kely 634 000 ariary nitambatra ao anatin'izay ny vidin'ny vokatry ny tany antsapan-drano fiderana vola 743 000 ariary katedraly Analakely 520 000 ariary ny vola 259 000 ariary ny vokatra fitambarany 779 000 ariary trano Vatombatonakanga 1 526 000 ariary ambato fotsy avaradrano ho atolotra mbola tsy voaraety fa ho atolony Ambotsiro ny fankatia vola 1 276 000 vokatra 23 000 fitambarany 1 299 000 antany mena andrefana fanasipiderana vola 733 500 antany mena tsinanana fifaliana vola 195 000 Rasalama Manjakaray vola 448 900 Ambody Fahitra Martiora vola 106 500 Ambody Vona Philadelphie vola 521 500 Ambodrabiby mbola tsy voatolotra Ambony Orna Sabotsinamena miaraka amin'ny vokatra sy ny vola 1 69 000 Ambotolo Mahitsy Laifionana mbola tsy voatolotra Atsinanantsena vola 487 600 Avaratsena Fanantenana 376 100 Jerusalema Vaovao Belanitra vola 240 000 Ila Fazavana mbola tsy voatolotra Lazaina Ranivo Martiora vola 465 000 Manandrina Lovasoa vola 186 000 Manaritsora Salama Martiora mbola tsy voatolotra Tsarafara vola sy vokatry ny tany 205 000 Ambato Mamanina Mahatoky vola 82 000 Ambato Mitsangana Fanantenana vola 118 000 Amboarambohimanga mbola tsy voatolotra Ambohimpanjaka Fitiavana 523 000 miaraka amin'io vokatry ny tany Ambotry ny Manga Fitiavana mbola tsy voatolotra Andafiavaratra Tranovato vola sy vokatra 575 000 Andakana mbola tsy voatolotra Anosy Avaratra Vaovao mbola tsy voatolotra Faravohitra Avaratra Fitahiana 239 000 ny vola Ambatolampy Kristy Feizoro miaraka amin'ny vokatry ny tany 387 500 Ambody Ala Peniela Fitiavana mbola tsy voatolotra Ambomandroso Fiderana
vola sy vokatra 348 900. Ambotra Andriamanjaka vavolombelona vola 337 000. Ambotra Antenenana Fanorenana vola 210 000. Amboly vavolombelona vola sy vokatra 164 000. Anjomakely Fiavozana Ivato vola 469 000. Ankorombe Kristy Fahazavana vola 236 000. Chapelle militaire Ampahibé vola 1 million. Fonoasina Fraisana mbola tsy voaray mbola tsy voatolotra. Imeritsy Findra Philadelphie vola miaraka amin'ny vokatra 267 100. Isava vola sy vokatra 135 000. Peniela Fitahina Ambodifasina vola 600 000. Sadabe vaovao vola 25 000. Ambato Fisaorana mbola tsy voatolotra. Ambonemba vola sy vokatry ny tany 136 000. Ambohibe Masoandro vola sy vokatry ny tany 87 000. Ambohiday Fanavozana vola sy vokatry ny tany 275 000. Ambohidava Fiavozana vola 267 700. Ny vokatra 5 000. Fitambarany 272 700. Ambohidrano Andrefana Fahazavana vola sy vokatra 270 800. Ambohimanarivo Fankatiavana vola 85 000. Ambohimarina Fiderana mbola sy voatolotra. Ambohimiaramasoandro Tempoly Malala vola 138 000. Ambopoloala Fanantenana vola sy vokatra 80 000. Ampadralampo Famonjena vola sy vokatra 39 000. Andrano tsy misy famonjena vola 38 400. Ankadibe Fitiavana vola sy vokatra 135 000. Ankona Philadelphie vola 190 000. Anosy famonjena mbola sy voatolotra. Antanandrano Fitahina vola 236 000. Antsahamaro Fitahina vola 180 000. Antsahamaro Fozafinoana vola 306 000. Fanavozana miaraka amin'ny vokatra. Fanavozana Kadivorobe Avaratra vola sy vokatra 231 000. Fiavozana Manjaka Ilafy vola 363 000. Matsinjo Fitiavana vola sy vokatra 147 500. Amomorery Fitiavana vola 280 000. Manakasina Zoara Martura vola 224 700. Masoandro Fifaliana vola sy vokatra 328 500. Soavy Merina Fihavanana vola 112 500. Tsy diabety famonjena fiombonana 107 500 vola. Ambohinorina Andrefana vola sy vokatra 65 500. Ambohitrangano Lovasoa vola sy vokatra 117 100. Ampahitrisana vola sy vokatra 44 600. Ampotany famonjena vola 102 500. Imery Mandroso Vavadiny Lanitra vola sy vokatra 133 200. Mangarambetela vola sy vokatra 7 000. Manjaka Varadrano vola sy vokatra 51 200. Miadana vola sy vokatra 71 000. Ambato Fanantenana vola sy vokatra 91 000. Ambatombrando vola sy vokatra 196 500. Ambatokana Nazareta mbola sy voatolotra. Ambodivokely vola sy vokatra 51 000. Ambohibaoatsiny vola 50 700. Vokatra 50 700. Fitambarany. Ambohibao Avaratra vola sy vokatra 51 500. Ambom-pionana Fahazavana vola sy vokatra 70 000. Ambolozona vola sy vokatra 8 000. Ampaimanga Fanavozana vola sy vokatra 49 700. Ampamamory famonjena vola 94 000. Vokatra 27 000. Amparafaravato vola 80 000 miaraka amin'ny vokatra. Andrano Malaza Fitiavana vola sy vokatra 90 000. Anovorano vola sy vokatra 21 000. Antanety Be Famonjena vola sy vokatra 106 700. Antsafilozina vola sy vokatra 23 000. Merina Varatra Fraisana vola sy vokatra 8 500. Maridaza Kristy Maridaza 16 000 ny vola. 110 000 ny vokatra, 126 000 ny fitambarany. Mahatsindry vola sy vokatra 44 000. Mandrosofinoana vola sy vokatra 81 700. Mangatany Avaratra mbola tsy voatolotra. Amangabe mbola tsy voatolotra. Ambatomainty Fiderana vola sy vokatra 72 000. Ambatomainty Sadabe vola sy vokatra 14 000. Ambohidranomanga 92 000 vola sy vokatra. Ambohinorina Valatra 21 000 vola sy vokatra. Ambohitrondry 24 000 vola sy vokatra. Ambondrina Philadelphie 85 000 vola sy vokatra. Ampany mbola tsy voaray. Andrano Velona Fanasina 19 000 vola sy vokatra. Andrano Velona Idelina Fifaliana vola sy vokatra 77 200. Ankady Lalina Fanavozana 83 000 vola sy vokatra. Antanatsara Oriva 25 000 vola sy vokatra. Antanety Be Avaratra vola 46 000. Belo 41 000 vola sy vokatra. Fiadanana Atsimo Miandrizara 65 600 vola sy vokatra. Ikaloy mbola tsy voaray. Mahabo Sadabe 40 000 vola. Mandrotsaka Finoana mbola tsy voatolotra. Marivato Fiavozana 35 000 vola sy vokatra. Soavina tsy mola voatolotra. Talaky Maso Fanantenana 39 000 vola sy vokatra. Vatovantana 27 000 vola sy vokatra. Ambatoponga mbola tsy voatolotra. Vomandreba 25 500.
ankatso 46 000 vola ankerana tsy mbola voatolotra voma varabaty 28 000 talata volonondry 73 000 ny vola 7 000 ny vokatra 80 000 ny total. Tsy mbola vita isaogana antsika ry havana malala ny ezaka vita rehetra averiko ny fandaminana ireo vokatry ny tany rehetra tonga ao ireo eo ampidinin'ny komity aty ambany aty. Vita amin'ny fitaom-pivavahana mialohan'ny seo fiderana dia asahintsika hividy azy ireo. Tena efa niomanan'ny fiangonana hoe izay mba tsara no entina aty amin'ny mahavoka-dehibe azy ry havana dia asahintsika. Dia apetraka koa ny fandaminana any amin'ny faran'izao fitaom-pivavahana tanterahantsika izao. Mbola isy ny teny fisaorana amin'ny arina mba ahafahantsika tsinjo izao fotoana izao ry havana malala. Miara-mitsangantsika hanao ny voalahatra manaraka dia hanao ny vavaka famaranana izao asa vavolombelona izao. Vavaka isika rehetra, zany Jesosy no antsoantsonay mifampahery eo anatrehandreo asa maro tanterahana. Misaotra Tompo tamin'ny voka-dehibe, tamin'ny fanomezana rehetra nataonay, tamin'ny fanolora-tena, ary mbola ahafahana hividy ny vokatry ny tany rehefa avy eo Jesosy. Dia ho anao Andriamanitra amin'ny voninahitra ny amin'ny asa vita rehetra ny amin'izao voka-dehibe izao. Amen. Mazao toerana isika rehetra. Feokira no arahantsika dia hiroso amin'ny fanasan'ny Tompo isika rehetra.
fa 450 no andeha ho tanterantsika. Ao anatin'izany fanatanterana ny hira izany ny fiomanana rehetra ka iantsona ny dekona anatona ny latabatra izay efa anatanterahany ny handraisany ny plateau sy ny mofo mba ho zaraina. Riavana malala rehetra amin'ny tompo mivelatra manoloanatsika izao fanasana masina izao. Maneho ny fanatrehan'ny tompo atsika sy ny fanolorany amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana ny fahasoavana izany. Koa mitsangana ary asandratao amin'ny tompo ny fonao. O Jesosy Kristy tompo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Fa nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Ivavaka isika. Fantatra fa tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao re Jesosy Kristy mpamonjy anay io. Anao avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Koa midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao isan'andro isan'andro. Ny anjely tsomby alon'alina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary olomboavitra efa sambatra any aminao.
ko avy laore ny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo misantatra sady ny fanjakana sy ny fiobiana masina Jehovah tompony maro inike ny voninahitra ao ny tany rehetra. Amen. toerana ianao. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo, aoka hoe notsika ny telo fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namandia anazy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, hano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misy troa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika. Re tompo rainay ny an-danitro, indreto zay manao etona eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany izay, koa mba fenoy ny voninahitra ao ny fanatim-pisauranay, ta io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ekio ho endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo rainay any an-danitro, aoka hiasa ny fanahy masina, dia ny fanahinao ka amasino ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, amasino ny kapoaka mba hanambara ny ran'i Jesosy Kristy tomponay. Iasa aminay ny fanahinao masina, mba hatsiarovana ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no arinao, amelomanao, anamasinanao, ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Miano anay ry Andriamanitra tsy toa, noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Rehefa ny malala rehetra amin'ny tompo, manasanao andeha hiary hitsangana isika rehetra. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tena Jesosy Kristy tompontsika izay nomena ho antsika. Ary satria iray ihany mofo, isika rehetra na dia maro azy dia mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rano fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Rehefa ny malala rehetra, dia ny fanetretena eo anatrehan'ny tompo isika, dia ny tompo izay nanetry tena ka tonga teto amin'izao tontolo izao mba andraisantsika ny famonjena. Dia iombona amin'ny vavaka fanetretena isika manao hoe, tompo tsy mendrika ny atao hoe zanakao, tompo tsy mendrika ny diranao mba ny tafotranoko,
tompo tsy mendrika ny tsipona izay sombotsombony lasaka avy amin'ny latabatra ao ako kanefa ho ianao izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Mazoto toerana ianao. Tokazaro ampianakavy ny finoana ny fahatsiarovana ny tena sy ny ranony tompontsika. Amin'izany mangataka aminareo aorirala noho ny famirapon'Andriamanitra batolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra
dia fanompopana mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Romanina toko 12 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Ny hira fa 7 amin'ny firana fanambo. Ary samy manana ny fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena atsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana. Raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Romanina toko 12 ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ny hira 5:10 amin'ny zato amin'ny firana FFPM. Do
anatin'ny fitohizan'ny feon-javamaneno no andaminana sy mbola andraisan'ireo izay tsy navitan'ny fizarana ho an'ny dekona. Voanio mbola misy tsy mahazo zay afaka mba miakatra kely eny mba hiombolantsika ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo ry havana. Raha misy afaka mandeha makeo mitsangana ianareo zay mbola tsy nahazo dia anatonanareo eny ny dekona. Fa misy dekona mailamailaka mandeha makeo. Zay fanazo sika ry havana dia afaka tonga dia mipetraka mba afana mahita hoe iza ireo namana izay mbola tsy nahazo. Ho anareo dekona izay fanahy vitany eny amin'izay mitsangana dia mba mamonjy eny amin'izay mbola misy tondron'ny namantsika fa mbola tsy nahazo.
Biavana malala rehetra amin'ny tompo iombona amin'izao fanasana masina izao isika. Fa hoy Jesosy Kristy tompo, ity no tenako raiso hano izao nataovy ho fahatsiarovana. Amen. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fahitino rako. Dia ndrany fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao nataovy ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Misaotra tompo, fa ampo anay ny fahasoavanao. Amen. Mahazo toerana ianareo. Anangona ny veram-pandraisana eny amintsika sy anatin'ny rakom-pisaorana dia ndrakitra n'izao fandraisana ny fanasan'ny tompo izao izay isaorantsika ny tompo fa nahazo fahasoavana isika ireo diakona ankehitriny. Ny hira fa 7:27 dia miasa ny hira fa 7:70 amin'ny firana fanampiny izany raha mbola tsy vita ny fanangonana sy ny fanatazana ny rakitra. Oh
manodidina amin'ny fianjava-maneno mandra-pilaminy zavatra rehetra. Isika zay vao avy niombona tamin'izao fanasana masina izao tsarovy ny teny izay nomenanao sy nozaraina taminao androany ny filazantsara araka ny jaona toko fahaenina ny andininy 720 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompondray raha iverenana izany ny fanano mahavelona ny nofo tsy mahasoa na inona ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fanjaisana fitenena antsika ry havana. Anankefatra ihany no itondrany anzay fitenena eto. Ny voalohany dia ny président synodaly. Faharoa ny solitena avy amin'ny fanjakana. Fahatelo ny solitena avy amin'ny CWM izay manatsika antsika eto. Ary farany dia ny avy eo amin'ny FOBFJKM. Dia andalantsika zany manasanao Andriamatoa président synodaly ny SPR Vavarajano Anjoso. Azo tehaka aloha tompoko fa mafana dia mafana ny andro. Somatsy tsy mahasoa rehefa avy eo dia mba alefa aloha tehaka. Ry havana rehetra ao amin'ny tompo, miarabantsika tonga soa eto amin'izao toerana izao. Ary mamela ry havana mba hanindry hanamafy ny fiarabana ireto ray aman-dreny ara-piangonana sy ara-panjakana ireto. Eo ianao Andriamatoa voalohany FJKM miombony eto ankehitriny. Eo ianareo mpikambana ao am-pendraikitra fohy be izay manatrika ity fotoana ity. Ianao Andriamatoa SGN FJKM miaraka amin'ny vady. Ianareo mpikambana sy ny délégation miaraka aminareo avy amin'ny CWM
miaraka eto ihany ko ianareo mpitandrina mombambady rehetra sy ny zanakareo rehetra, ianareo kade mombambady sy ny zanaka, ianareo taletsekoly mombambady sy ny zanakareo rehetra, ianareo komity ny isan-keritaona ny totona fotsy sy narina masaka izao fotoana izao, ianareo ao amin'ny komity pikinena miady amin'ny sida sy valanaretina izay miaraka eto ankehitriny, ianareo afifabo SPRI Vavaradrano manatrika eto ihany ko, ianareo FIPZ nanafana ny fotoana rehetra, ianareo fitandremana, fiangonana, sampana, fikambanana isan-karazany tsy ary voatanisa manatrika eto, ianareo ao amin'ny vonjy taitra izay miombona eto, ianareo ao amin'ny polisy pirenena zay 8e arrondissement miombona eto, eo ianareo anivon'ny fanjakana ihany koa zay miombonana eto, eo ianao Andriamatoa préfet de police Tananarivo Mombambady, eo ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka Madagasikara voafita taty amin'ny faritra Varadrano manatrika eto, eo ianao Andriamatoa avy amin'ny commune Sabotsinamehana, eo ianao Andriamatoa tale général ny Jirama Mombambady, eo ianareo solotena-panjakana Ramatoa solotena avy amin'ny fitondram-panjakana izay manatrika eto, ianareo be ny tanàna, eo ianao Ramatoa solotena avy amin'ny lolo Madagasikara manatrika eto, commune Kadikely, commune Ampitrolomahitsy, commune Sadabe, commune Ampanefy Avaradrano, sy ianareo araky ny ambaratonga sy andraikitra misy anareo avy. Isika manatrika eto ry havana, isika rehetra ny ambadika rehetra any, isika mpianakavy fonina rehetra atao amin'ny SPRI Avaradrano, arabaina tompoko tonga soa amin'ity isan-keritaona ny arivo Avaradrano ity, ary arahaba ny ombona tamin'izao fotoana tanterahana izao. Faly tokoa. Faly tokoa ny SPRI Avaradrano rehefa namalala raha manao ity fotoana lehibe ity, ary voalohany teo amin'ny tantarany hoe isan-keritaona fivorimbe atsika atao eto amin'izao Coliseum Antsunjombe Antananarivo izao. Zava-dehibe loatra ny fiarahantsika mivavaka, zava-dehibe loatra ny fiarahantsika manavo fanolora-tena, zava-dehibe loatra ny fiarahantsika mientana mandray ny asan'Andriamanitra ka iaraintany ao amin'izany, indrindra voanatrehantsika vao eo, zava-dehibe ny fiarahantsika miombona ho amin'izao fanasan'ny tompo izao. Koa dia misaotra antsika rehetra ny amin'izany ezaka rehetra tanterahana izany, misaotra antsika rehetra tamin'ny fanarahana ny fandaminana izay napetraka natosy izao fotoana izao, ary dia mitondra ny azafady raha misy zavatra tsy mety misy natsorena, mety misy tsy mipetraka tamin'ny laoniny arakaraka ny toerana misy atsika, dia mitondra ny azafady izahay fa ezaka hanatsara izany ny amin'ny manaraka. Todika aminareo eto anivon'ny ray aman-dreny amin'ny fitondram-panjakana izahay, manamafy ny fisaorana tompoko ary mampaheriko amin'ny andraikitra goavana izay antsoroanareo amin'ny ambaratonga rehetra misy anareo. Ny SPRI Avaradrano rehefa namalala dia tena misokatra sy faly amin'ny fiarah-miasa aminareo, ary dia misaotra hatrany ny amin'ny fahatongavanareo. Hery lehibe ho anay mahita anareo tonga maro tahaka izao. Eto koa izahay dia manantena hatrany ny fiarah-miasa, ary mety andondomba haravagana aminareo matetika, satria manatetika asa goavana ity sodaparitany ity, dia fametrahana foto-drafitrasa lehibe eo amin'ny tokotany be, ilay taniny sodaparitany izay metrahana tetika asa goavana, kianja fanaovam-baolina, trano fanofanana tantsaha, toeram-pivoriana goavana tahaka izao, ary loharam-bola maharitra ho an'ny sodaparitany. Ao avaratsena talata amin'ny volon'ondry izany tany anaovana tetika asa goavana izany, voavoaka ao avokoa na ny fampandrosoana na ny fampivoarana ny olona sy ny firenena manontolo. Dia misaotra sahady ny amin'izay fanohanantsika rehefa tonga any aminareo izahay andondomba ravarana ny amin'izany. Tsy izay ihany, fa ny fiangonana ihany koa
dia mandray anjara fampandrosoana ny firenena ary misy fitandremana sy fiangonana ato amin'ny arivo avaradrano mandray anjara amin'ny fanokafana ny lalana ampifandray ny RN2 sy ny RN3 miditra eto sabotsina mehana RN3 ary voaka any antsinananany amin'ny RN2 ary dia ao anatin'izany ny fiangonana andray anjara nefa dia mananteny izahay fa ianareo amin'ny fitondram-panjakana tsy hijery fotsiny zany ezaka ny fiangonana izany fa ifanampy isika satria firenena iray amanana ity ary ny fiangonana dia tompona andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ihany koa firenena misy azy amin'ny lafiny ara-panahy tsara fantatsika ihany koa fa SPRI Avaradrano dia manangana fiangonana iray any Mahaboboka Sodapartany Toliary efa miorona io fiangonana io fa eo andalam-pahavitana ankehitriny ary zay ny isian'ilay ezaka ataon'ny komity ny Mahaboboka mangataka tolo-tanana amintsika ahafahantsika mandray anjara ny amin'ny fahavitana izany any Mahaboboka izany todika amintsika délégationna ato amin'ny CWM ataoko amin'ny teny malagasy satria manana mpandika teny ianareo faly izahay ny amin'ny fahatongavanareo aty aminay miara-mivavaka aminay tamin'ity fotoanan'io ity raha manatrika amin'ny fivorianareo eto Madagasikara ianareo 7 ny Sodapartany ato amin'ny sany FJKM nefa dia arivo Avaradrano no fidinareo iara-mivavaka dia tena faly izahay koa dia masatsika mba hitsangana fa hisaotranareo izahay ary mba ho hitan'reto vaoakan'Andriamanitra reto ianareo avy ato amin'ny délégation ato amin'ny CWM ihany koa dia arabaina tompo faly miarabanareo izahay ary tantara lehibe tsy azo kosehana amin'ny Sodapartany arivo Avaradrano ny fisianareo manatrika ity fanampam-pivavahana isan-keritaona ity misaotra anareo ny hidiny io aty aminay be da be ny fiangonana eto Antananarivo azo ny angonana amin'izao alahady izao fa ny hidinareo no hoe eto miara iangona dia misaotra anareo izahay ary tantara tsy azo kosehana fainantsika Sodapartany ny fisiny izao ray aman-dreny avy amin'ny vondrom-piangonana CWM izao miaraka amintsika eto dia ho arabaintsika mitehaka amin'ny refitrefitra ny vahintsika tonga eto Madagasikara ary miaraka amintsika mankasitraka mankatelina mazao toerana isika rehetra efa nomanko tamin'ny teny anglisy ny teniko fa misy mpandika teny dia nataoko amin'ny teny malagasy tsy mila dika teny dia mankaty amiko rehefa avy eo amarapakana ny teko ary havana malala tsara fantatsika fiangonana fa ny président synodal koa dia manatetika asa hampandrosony Sodapartany misy azy isan'izany ny fiainatsika ny vina ny hoe SPRI Avaradrano miorona tsara amin'ny finoana ary manao ny asan'ny tompo ho fampandrosoana zay ataontsika zany dia ataontsika ahafahantsika hanana finoana ary ny asantsika dia hitondra fampandrosoana ary zany moa dia nitsoahana avy amin'ny fanapa-kevitra zao lehibe 20 tamin'ny faradofay farany teo ihany ao ihany koa ny fitezam-batana atao amin'ireo tompon'andraikitra mpitandrina kade taletsekoly mba hahatonga azy ireo salama tsara ary dia misy ny fitezana azy ireo amin'ny fantanjahantena samihafa fitezana azy ireo ho salama tsara ara-batana eo ihany koa fampivoarana ireo ray aman-dreny ireo mba hanana fivelarana eran-tany dia fampianarana azy ireo teny pirenena ka izarany hiteny amin'ny fiteny hafa eo antsika fiangonana zany rehefa mandrena ireo hoe ny pasteranareo dia andeho ary andafy ary ampita ary dia mba hampivoarana azy indry havana mba hanana ny fijery fa rehefa mahay ny mpitarika dia mahay ho azy ny fiangonana ary atoato dia efa mpiomanitsika fiangonana fa efa misokatra ilay fianarana mpitarina vehivavy mitondra fiarakodia ny mpitarina vehivavy rehetra dia mila mahay mitondra fiarakodia amin'izao andro izao ary dia hoentsika fa zay mpitandrina mianatra an'izany dia mampahatarina antsika fiangonana toy izao ry havana ny fizotry mifandarantsika amin'ny tian'io ity vita fitaom-pivavahana eto dia tsy mbola mody isika fa mbola mividy an'ilay vokatra
ary vita ny vokatra tonga dia mandeha ny seho fiderana tanterahana eto amin'ny dimytsika riavana vao miala eto dia hoy ianao hoe dia ahoana zany ny sakafonay efa misy fiangonana 7 fiangonana miaraka amin'ny eto amin'ny Coliseum stand 3 zany hoe 220 zany ny toeram-pisakafananao ambony ao ary rehefa finosina filazantsara zany dia manasatsika iombona ho amin'izany manarak'izay ao koa ny KPMSV zay manao an'ilay tolotra teo dia manasatsika ny zanatsika ry avana efa niomana amin'ny seho atao eto dia efa ara-piomanitsika hoe amin'ny 5 vao mirava dia rehefa voko tsaritsika dia hiara-ody rehefa aorian'izay rehetrarehetra izay farany riavana malala dia fifaliana ao atsika espério avaradrano manontolo ankehitriny ny maneho fakasitrahana ireto ray aman-dreny ireto koa dia manasa ny branche de partensin comité mba hiantra ny eto an'loha eto ankehitriny ankasitraka ny ray aman-drenitsika isika Andriamatoa voalohany FJKM manasanao ampanajana mba hitsangana tompoko misaotra an'Andriamanitra izahay ny amin'ny fahatongavanao teto indray misangisangy amiko izy teo manao hoe tamin'ny taona 2022 dia intelo izy taty arivo avaradrano dia hoy tamin'ny manao sangisangy manao hoe amin'ity taona ity Andriamatoa filoha aoka mba indroy ihany sisa fa aza atao intelo kanefa dia efa manomboka tsika dia tonga ianao fantatra fa avany mahajangy izy fantatra fa tena azakazaka be fa dia mankasitraka mankatelo izahay dia misy fahatsiarovana avy amin'ny espério avaradrano zay atolotra ho anao Andriamatoa filoha marika izao fantalovanao izao dia raiso ampitiavana zany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany tehaka mafitsika ho marika mpakasitrahantsika izao ray aman-drenitsika izao tsotra tompoko Andriamatoa sekretera général ny FJKM mivady manasanareo mivady mba hitsangana tompoko araka izany koa fantatrako ihany koa Andriamatoa échelle FJKM fa 7 ny fiangonana FJKM nefa ianao dia nifidy ara-iangona aminay nareo mivady tamin'ity anio ity dia faly izahay koa dia manolotra izay toko fahatsiarovana ihany koa ho anareo mivady amin'ity anio ity raiso ampitiavana tompoko ho voninahitr'Andriamanitra mitehaka mafitsika ho andray aman-drenitsika afaro izay nambadika any tompoko zay voky dia miverina zay voky dia miverina fa ohatra lasa tsy miverina re namantsika any manasanareo solo tena avy amin'ny CWM rehetra mba hitsangana eny tompoko vona ve le mpandika teny eny tompoko miarabanareo izahay ary dia manolotra fahatsiarovana avy amin'ny espério avaradrano manontolo ho anareo hoentinareo mody mba ho fahatsiarovana fa taty arivo avaradrano ianareo ny amin'izao asa tanana malagasy izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra tehaka mafitsika ry havana ataovy amin'ny tehaka amin'ny teny vazaha tehakitsika satria vazaha avokoa izy ireo maza ho tehakana tompoko zao ry havana ny fandaminana ho atsika nahazo fanasana manokana dia rehefa mifarana ny fotoana dia mba miresadresaka tsika
mamagnana amin'ny fotoana eto isika fa ny sezeto a dia avadika ao ambadikao. Rehefa tonga ao ambadikao ry havana dia efa misy mandray antsika ao. Ho atsika rehetra rehefa mifarana ny tsodrano atotry fotoana FJKM dia tsy misy mihetsika isika fa ny ray aman-dreny aty anoloana sy ny ray aman-dreny ara-panjakana no andeha mialoha andeha ho ato amin'ilay voka dehibe ato ambadikato. Dia manaraka izany isika. Vita ny zandrehetra izany dia tonga dia mandeha ry havana ny fanentanana eto dia mba harontsika sady makaina amin'ny tanin'andro mideka an'Andriamanitra araka izany ry havana. Dia mirary soa antsika rehetra ary dia samy ho tratry ny taona vaovao isika amin'ny heritaontsika mihoana indray amin'ny isaka heritaona ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Azafady tompoko, teo zaza hita dia efa lamina iny, lakile hita dia efa lamina iny, ankehitriny sachet hita indray ity. Tsy tompony ry havana manantona ampitantsora tahaka amin'ny mahazatra. Tsotra président synodal tsika tamin'ny anjara fitenenany sao dia manasa anareo solotena mpanjakana tompoko hitondra zany anjara fitenenany zany. Manjoso ray aman-dreny. Tehaka no anjaisantsika ny zareo solotena mpanjakana tonga maharaka mivavaka amintsika izay tsisa fa zanakitsika daholo ihany izy ireo. Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy. Fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Petera voalohany toko faefatra andininy faefatra ambin'ny folo. Izany tenin'Andriamanitra izany no entinay eo anivon'ny fisoloana tena ny fanjakana miarahaba ny fianakaviam-be ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fahatsongaina manokana synode apartany arivo avaradrano larana fahasivy ambin'ny folo. Iderany ajary ny voninahitra dia tolotsika ho an'Andriamanitra avo indrindra ny fiadanan'izy tompo kosa hitoetra amintsika tsirairay. Satria moa zany no kely indrindra sy zandriny indrindra dia nampitondrana ahy izay miteny préfet de police n'Antananarivo ny fitenenana dia raisina mpanetretena izany. Ety am-piandohana dia mitondra ny teny fialantsiny goavana. Ifonana tompoko fa naniry dia naniry Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy raha matovadiny ary ny délégationna rehetra eo anivon'ny fanjakana ny ombom-bavaka amintsika tamin'ity maraina ity. Kanefa no ny antony manokana dia tamin'ny segondra farany tsy afaka niombona tamintsika izy. Mino somatoky ary manatena fa nampitainy ny protocole ny arofenitra izay fialatsiny izay dia mafisina izany tompoko na izany na tsy izany ny vatantenan'izy ireo ihany no tsy niombona tamintsika fa ny foa mampanahany kosa dia miara-miombona amintsika rehetra. Eo ianao Andriamatoa filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay vovonana ediny lohany sy ianareo biraom-piandraikitra foibe rehetra manatrika etona. Ianareo fianakaviam-be ny synode apartany arivo avaradrano izay tarihan'Andriamatoa filohan'ny synode apartany arivo avaradrano larana fahasivy ambin'ny folo. Ianareo avy avy amin'ny Dilambato eo amin'ny CWM. Ianareo rehetra ajaina ny ambaratonga ndrafitra sy ny ambaratonga mpitondrana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fa indrindra isika vahoakan'Andriamanitra rehetra niara-ny ombom-bavaka tamin'ity maraina ity. Tompoko lasy tompoko vavy ajaina isany. Teny fohy no ataonay. Voalohany miaraba manokana ny SPIA fahasivy ambin'ny folo izay nahavita an'izao fivoriam-be voalohany tamin'ity taona 420 ity izao ary dia mitsodrano anareo hatrany aleo alasana amin'ny asa fitorian'ny filazantsara izay iandraketanareo. Maleova mahalasana ny fanjakana dia vonona hatrany
amin'ny fiara-miasa ny fiangonana zay everina fampandrosoana ny firenena manontolo. Ny teny faharoa dia mazava ny politika ankapobeny ny fanjakana ho an'ny fanavaozana zay efa natolotra Andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernement teo anivony antemera-pirenena ny amin'ny tety andro rehetra voafaritra mazava tsara itondrany ny fanavaozana ny repoblika an'izao firenena izao ka dia manao antso ho an'ny sambatan'olona isan'ny akolafiny avy anaja izany tetik'andro efa nofaritan'ny politika ankapobeny ny fanjakana ho an'ny fanavaozana izany. Ary ny fahatelo farany dia manamafy ny tenanay ny amin'ny andraikitra sy fahefana feno zay efa natolotry ny fanjakana ho an'ireo ray aman-dreny mitarika ny fiombonany fiangonana kristianina eto Madagasikara dia ny fitariana sy ny fandehanana makany amin'ny fikaonandoha pirenena. Eto Ampamarany, antso ho an'ny olo-pirenena isambatan'olona ho amin'ny fitoniana sy ny fahalemana ary ny fandraisana andraikitra mba ahafahantsika rehetra miantoka ao anatin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra indrindra tompoko. Zao dia manasa an'ireo avantsika avy eo amin'ny CWM antsika anjay ny anjara fitenenana dia ny modérateur ny CWM zany. Manjoso tompoko. Tehaka mafy be nandraisantsika ireo ray aman-drenitsika ireo koa tompoko. Sisters and brothers, peace to you all. Thank you for receiving us and allowing us to enjoy and being together with you through the beautiful worship service this morning here. On behalf of the Council for World Mission, which is an ecumenical mission organization based in Singapore, to greet you all here. Ni CWM musanya de miasa eo amin'ny sehatra ekumenika amin'ny fitoriana ny filazantsara any Singapore ny foibeny amin'izao. It is truly a blessing from God that we, as a global community and family in God, to share the God's love with you all, especially your church here in Madagascar. Fitahina ho an'ny CWM ny ahafahana tonga eto amin'izao fotoana izao. Marihana fa ny CWM na ny LMS teo aloha dia miainga amin'ny fiangonana réformé fa efa mihitatra ny fiaraha-miasa amin'izao fotoana izao. Ny tanjona tsy miova dia ny fanapariahana ny filazantsara sy ny fijerena ny mahasoa ny maha-olona manontolo. Madagascar is such a beautiful God's creation and such a beautiful family in God all over the place. We come from different churches, part of the different churches in different regions in the world, and we share the same gospel with you all. So we ask God's blessing to your church to be a flourishing community furthermore in the near future. Rehefa tonga teto zay dia nanahitra anay ny fahatsarana teto Madagasikara na ny fahariana ny tontolo iainana ny olona mafana ny fandraisana avy amin'ny firenena samihafa izay tonga eto
Fa ny zava-dehibe kosa tiana iamafisina aminareo dia hoe filazantsara tokana mitovy no zaraintsika ary tokana mitovy iombonana ny tanjon'izany filazantsara zany. To celebrate our partnership all together around the world, now may I present a small gift as a token for our partnership of churches in mission. And ary fanamariana izany fiombonantsika izany sy ny mahay antsika ao amin'ny iraka totosaintsika efaitsika mahay antsika ao amin'ny tompo dia misy fanomezana sitraka indrindra ny an'olitra azo ho anareo. Sotra tompoko. Ny farany mandray fitenenana dia ny ray aman-drenitsika avy eo amin'ny fobe VTKM. Manasa anareo avy eo amin'ny fobe tompoko. Tehaka ho ray aman-drenitsika fa tsy VTK izany. Ony soratra masina ny anaran'i Jesosy mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korinthiana voalohany 12:9-20 dia amin'ny anaran'ny filohan'ny FJKM sy ny borom-pinaikitra fobe sy ireo ray aman-dreny ao am-pinaikitra fobe izay soloko tena eto riavana ary ombaky manana ny fiarabana rehetra na ho an'ny fiangonana sy ny vondrom-piangonana SCWM ianareo solo tena mpanjakana izay efa nolazain'ny andriamatoa président synodal teo ary dia ho aminareo hatrany ny fahasoavan'ny tompo. Reto zavatra reto riavana no lazaina. Ny anankiray voalohany dia fototra roa ny orena ny FJKM amin'izao toam-piasana izao dia fampirenam-pinoana sy ny fampamokarana. Maneho amintsika fa ny fiainana sy ny finoana velona dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia miteraka vokatra tsara, sasa tsara sy maharitra ary asa betsaka ho voninahitr'Andriamanitra ireriany na eo amin'ny fiainana izany na eo amin'ny fanompolo. Ka entanitsika hanana fahasotoana sy kelaina amin'ny asa fanompoana rehetra, amin'ny fitondram-pahavelona amin'ny finoana, amin'ny fampamokarana ahatonga antsika mpanompo mahatoky mandra-piavon'ny tompo. Ny faharoa riavana dia tehirizo ny fiombonana sy ny fankatoavana ny fandaminana ataon'ny fiangonana. Tehirizo ny fiombonana sy ny fankatoavana ataon'ny fiangonana. Hitantsika riavana fa matoa tonga etona reto vondrom-piangonana CWM reto izay azo lazaina fa naharitra izy reto anatin'ny fivona satria herinandro mihoatra izy no mijanona eto amintsika maneho ny fiombonantsika ny fiangonana maneran-tany izany. Ary misaotra ihany koa araka ny filazan'ny président synodal teo fa 7:30 soda-paritany misy eto amin'ny FJKM, 7:30 eto Madagasikara, anankiroa any ampitan-dranomasina. Zao tsika miresaka izao dia soda-paritany miisa 5 miara manao isan-keritaona tahaka anareo izao. Zany olona mitovitovy isa aminareo zao zany no miara mivavaka amintsika izao nivon'ny FJKM. Ny statistika natotanisανtsika FJKM dia miisa eo amin'ny 9 tapitra iseo amin'izao tsika miresaka izao. Ary ny fiangonana izay mijoro isan-kerinandro, matoa président synodal miteny hoe amin'ity taon'ity izay dia hanorina fiangonana vaovao, synodam-paritany raha izay, dia eo amin'ny fiangonana 2:50 isa-taona ny FJKM no miorina. Zany hoe isan-kerinandro zany dia misy fiangonana vaovao miorina ho voninahitr'Andriamanitra ary mitarika amin'izany asa fitoriana ny filazantsara zany ianareo aty an-toerana soda-paritany arivo avaradrano. Manaraka izany koa riavana, tsaroa fa Andriamanitra dia tompon'ny filaminana fa tsy tompon'ny fikotranana araka lazainy soratra masina eny amin'ny fiangonana zany. Reny fandaminana ataon'ny fiangonana na ny fobe na ny soda-paritany reny riavana dia efa ao anatina ataontsika hoe tena fanapahan-kevitra amin'ny fahamarinana sy amin'ny fitiavana.
fa zanaka tiana no hanarina raha tonga ami'irenitsika ekeo hoe arao hoe fa tena fitiavana anareo zanaka zany ary tena fahamarinana tonga antsika ijoro amin'ny finoana araka nyvoalaza teo raha omena ny totanisa 820 ny fiangonana FJKM antsika amin'ny resaka izao ary dia misaotra ny tompontsika misy leo ambaratonga ampitondrana ambaratonga andrafitra mitondra n'izany hoe fanabiazana asoantsika amin'ny fitazana sy ny fanarahana ny fandaminana mba hatonga antsika iorona tsara amin'ny finoana. Ny fahatelo dia amparezina trantsika kristianina rehetra eo anivon'ny FJKM ijoro vavolombelona fahamarinana eo amin'izay sehatra misy antsika rehetra na ao amin'ny fiarahamonina zany na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny sehatra misy antsika na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ary misaotra anareo izay efa miseho amin'izany hoe fanasina sy fahazavana vavolombelona fahamarinana amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy zany tsy natao hiafiny tsika nanafina ny finoana fa mila mijoro vavolombelona ho fahazavana sy fanasina. Ary ny faefatra riavana dia ampaherezyntsika hitondra mambavaka ny fiainan'ny firenena. Araka ny voalaza ny mpiara-miasa teo riavana dia raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro hambony hoavy ny 2020 May ho avy zao dia hiatrika ny fivoriana natony hoe komity fobe fa fitambefapolo ny FFKM ary misy fiaonam-be ny FFKM ary misy anko fiomanana amin'ny fikaonan-doham-pirenena. Ary zany dia tonga antsika tokoa ho vavolombelona ny Jesosy Kristy sy ny filazantsara tsy ao amin'ny rindrina efatra ny fiangonana ihany fa amin'ny fiarahamonina sy sehatra misy antsika ary manerina an'izao tontolo izao mba tonga ny firenentsika tokoa ho an'i Kristy irery ihany. Miraso riavaka samy ho tahin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hiara-mitsangantsika ireo voalahatra manaraka mialohan'ny tsodrano. Andriamanitra ny fiadanana rehetra ny hahamasina anareo samotanteraka. Kaokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy amintsika. Petraka manao vavaka mangena isika.
ho an'Andriamanitra ririany voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary fany masina. Zao le fandaminana zay andeha jery vokatra tonga dia miaraka amiko araka amin'ny ray aman-dreny ato dia ho atsy isika eto amin'ny fambony kosa ny mpitarina ny kady rehetra mamagana fotoana tarihan'ny filompanampy ianareo. Zava-maneno. Iangaviana ny komity sy ny ambasadera rehetra mba hanangona ny fitaovana dia efa hiomana ianareo izay mana-talenta rehetra efa nisoratra anarana amin'ny fanatanterahana izany dikan'izay dia tsy misy moa tsika fa misakafo tsara daholo dia eto daholo tsika rehetra. Eo zany zao dia efa miomana ianareo ao amin'ny GMMC Analamahitsy Elpa Tamenandrefana Belo Iragasy. Yeny ary efa maheno tsara daholo be ka efa voninao ary be ny Elpa Tamenandrefana GMMC Analamahitsy Belo Iragasy aingakaingana arinareo ary ianareo zay zay rehetra efa nisoratra anarana zany dia efa miomana any amin'ny toeram-piomanana daholo fa ireo voatoniko voalohany ireo nefa tena efa mailamailaka fa mampalahelo ny olona miandry antsika dia any amin'ny toeram-piomanana ny mpangonona ny fitaovana rehetrarehetra ao ny ambasadeur sy ny komity ny SLK eto amin'ny synodam-paharitany Iarivo Avaradrano. Ny STK Faravohitra Avaratra efa ao Iantso Amafy Andravangifivavahana Iragasy Akadikely Serafima Ambondrina Akasia Ama Analakely Iragasy Belo STK Ambonemba Niasina Omega Soaviny Merina Orombato Ambatonakanga Maefason Niasy Piderana Niasy VM Ambonemba rehetrarehetra eny efa nisoratra anarana taty amin'ny komity dia efa miomakomana ianareo ary aingakaingana le voatonona voalohany teo fa mangina ny olona
indray mandeha isa-taona ihany ny fotoanantsika dia aza misy modimody zany fa eto daholo sika sasatsy zany e. Ny miditra dia atao amin'ny ankavanana fa ny mivoaka dia atao amin'ny ankavia. Aiza daholo ary ianareo e. Efa ao ve le help? Aingakaingana nareo avy any amin'ny help e. Ianareo no andrasana zao dia ao aoriananareo ny Antany Menandrefana, ny GMMC ary ny Beloa. Ny havantsika rehetra mandray anjara ny mana-talenta rehetra izay soratra anarana dia tsy avelantsika hoe izy rery no anao ny talentany eto fa isika koa dia mitehaka, mihira, mijery ka andao ry aloha anandrantsika hitehaka mafy be hoe enona an'izany ianareo izay efa tafajanon'ireo e. Manjary tsy mazoto le mpanatalenta raha vao moramora ohatr'izany. Asiorakoraka mafy be ary aloha e. Ataovy reniny olona rehetra eto Antananarivo eto e. Aingakaingana ry helpa efa maika ny olona hijery anareo dia ny mpangoronetana rehetrarehetra koa mba mailamalaka fa tsisy anaovany olona ny talentany. Menanareo ve sehatra? Efa tonga ve ny helpa? Le selikely mibata entana midina aty ambany aty. Mila helpa amin'ilay fanangoronana ny entana rehetrarehetra. Ny ambasadoro azafady tompoko. Le ambasadoro nakabady sa fotsiny ianareo nefa tsy miasa. Ao mba miainga kely ny ambasadoro rehetra. Nalainareo fotsiny le badja dia tsy hita ianareo. Ao antsoina daholo ny ambasadoro rehetra. Maika be tsika manala ny reto latabatra seza rehetra ty anoloana reto. Ny badja zany dia miteraka asa koa manainga nareo mavitribitrika ampasitona riavana malala. Dia sady misakafo ny dia eto ihany manao fety indray mandeha isa-taona le hoe meza amboninahitra ao an'Andriamanitra ho antsika synodam-paharitany iarivo avaradrano. Izy helpa. Dia isika anao lamako kely ry havana hitsenantsika ireo avy ao amin'ny groupe helpa reo. Lamako, lamako, andeha ataontsika somary mafimafy ilay tehaka ary somary aingakaingana. Lamako, lamako, avereno. Dia zao diso aloha le izy. Aleontsika mahay miteny gasy tsara rehefa averina. Dia le lamako ihany ny averina, zay Lamako, lamako, avereno. Atambaro, atambaro. Ay zary ianareo tonga dia mandrosoa aty fa mitsary mangatsika ilay sehatritsika. Andeha asiana zava-maneno kely ary mandra-pilamina reto latabatra ireto azafady. Iza ny oriana le helpa teo? Iza ny oriana le helpa? Dia efa miomakomanao ny GMMC anala mahitsy ao aorianan'ireto helpa ireto. Dao ariako satria efa niala ilay latabatra dia tongonareo dia mandroso miatra navetrany eto. Ay miandry le micro ilama zany dia
angatanany eo amin'ny lafiny teknika andefa hira aloha zany mandra-pilamireo micro ireo ety anoloana ndao ary tompoko akisaka se makany any mihitsy zay ty ala amin'ny fa tsy afaka Malayan. Asa Malayan. Safari ah. Kocha. Wait. Zay rehetra efa nisoratra anarana rehetra zany a dia tokony a efa vonombonina eny a rehetrarehetra eny a ka rehefa fatapatatra ao fa hoe fa akaiky ny anjarantsika dia efa makao amin'ny trano fiomanana dia manomana amin'ny feokira sy ny fitaovana rehetrarehetra hoentina manatanteraka ny talenta izay asehonareo a ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Maromaro tsika mandray anjara reto a dia anankiroa zany ilay ataonareo fa idrareo beloha no manao anankitelo. Beloha moa zany a dia avantsika any a Satabe any avaratra be any a dia telo no hira gasy ataony amintsika mba somary navahana kely zany beloha araka amin'ny fandaminan'ny komity. Fa ny tsika eto Antananarivo zany a anankiroa aby tsy mahazo manitatra mihitsy fa roa ihany aloha no ataontsika dia mifanesy arak'izay. Fa iry-zareo beloha zany mba navahana kely mba hanao hira gasy anankitelo talenta avy any beloha zany zay anankitelo zay.
be mihitsy za mila manao